Alleloia. De amin'ny fifanina lehibe indray lasa nyvamalala no ihaona amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. De faly indray ny tenako a mihaona aminareo eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay iarahanao amin'ny fandarana andramika izao a, de ny Aki radio a, de ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a de ny groupe zay maharesy a zay miaraka aminay mivady a manontontosana izao fandarana izao isan'andro zay miaraka aminareo eto a. De manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. De faly be zay mahita anareo a, de faly zay tsy ho rery zay a hanao an'izao fandarana zao fa eo anareo a hiaraka aminay indray amin'ity androany ity. Ka de manona fiadanana tompo amintsika rehetra. Androany vao tonga eto de teteny aminao hoe androany anao tonga eto de raha hitanao mampahery anao de tonga amindray rapitso fa tsika eto foana rehefa isan'andro ohatr'izao a de mifampahery anatin'ny adiny iray sasany tsika mifampahery anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka adiny iray sasany zany a irahantsika anaty vavaka fanombohana ao anaty enohiry tsika, eno toroteny tsika, eno famelabelarana toroteny tsika ary androany koa ny fandarantsika de mizara roa ary any amin'ny adiny roa mahery any mihitsy satria arakaraky ny zavatra zay mitranga ny isan'ny fangatambavaka zay avy aminareo. Satria androany a de talata ohatr'izao a de ho avy eto mampionina rehefa vita ny anjarako a hitondra ambavaka izay fangatambavaka entinareo anatin'ny alefanareo message amiko ao a. Tsy alefanareo public eto aloha izy a fa alefanareo amin'ny compte a Rado Aki radio. Rado Aki radio no andefasinareo ny message a raha mba misy aminareo a afaka mba mampatsiahy an'izay tsy indraindray ihany hoe alefa amin'ny atao anaty commentaire zany ny olona zay miditra de mba mahita ny olona hoe Rado Aki radio no andefasina le fandarana fangatambavaka fa tsy mampionina tsy fity ary tsy ny page a andramiko izao fa Rado Aki radio de am'izay tonga de voavaky efa avy daholo. Ka de tonga soa ianao a raha vao voalohany ianao tonga eto de raisina tanandroa ianao. Raha ohatra moa efa eto foana ianao a tahaka ny ranabavy Marie-Jo zay izy niditra voalohany teto androany a. Tahiny tompo manokana ranabavy Marie-Jo a de fiadanany tompony a ho aminao a sy ny ankonanao ary de fitahian'Andriamanitra tsy misy farany tahaka ny alpha sy omega no anaraka anareo menakavy kely amin'ny andro rehetra iainareo a. Ho tahiny tompony ianao a, ianao niditra voalohany teto de ianao nahazo an'izay anjara tsodrano zay amin'ity androany ity. De tena ho ataon'Andriamanitra hoe tahaka ny samy fiara Noa mihitsy ka eny Ararata eny amin'ny tany eny amin'ny farany ambony amin'ny tendrombohitra no ametrahany ianao a sy ny ankonanao. Tahiny tompo a ranabavy Mamia ihany koa tahiny Jesosy a. Tahiny tompo ihany koa ranabavy Aina Eliana, Côte camaradin'i Jesosy, Tina Rakoto Arzaka, Tsiry Amboaramiel, Koda Leoni, Naël Andoandry, Kadaka Mamsirandry, de ranabavy Lina, artisanat de Madagascar, Soameva, Sandra Akonina, Zanahary Ambony Valera, Yama, Tsiry Amboaramiel, Becky Rolande, de Herbetina, Rodine Marie, Erika Raka, de tahiny Jesosy ihany koa, Felana Rakoto, Tina Rakoto Arzaka, Erika Raka, Rantanina Marie Charline, Tsiry Amboaramiel, Sandolany Irina, Mama Valtina, de ao ihany koa i Mapionina, de ao ihany koa i Mama Valtina, Verselina, Misfit, de tahiny Jesosy a Aimé Lovely, Noélie Fantou, Olga Oniraso, Nambinitso, Ajaska Patitsy, Olga Oniraso, Voatenindro, Aingonelina Andrenasolo, tonga soa, Niana Maheniso, elaela tsy hitako teo, tonga soa. De ao ihany koa i Anova Rosen, Fintso, tonga soa daholo a. Fahombiazana fitahina Maniko, bonsoir. Ao ihany koa Berthe Sava, ao ihany koa Tsiry Amboaramiel, Thierry Ralbenja, tonga soa isika rehetrarehetra. Faly be mihitsy mahita anareo a de maharetaretra amin'ny farany indreo moa isika araka ny teniko teo hoe hifarana amin'ny fitondranam-bavaka ka efa misokatra ary ny messengerako zao ho anareo izay andefa fitondranam-bavaka fangataham-bavaka moa zany a
dia to dia fampakalefanareo izao amin'izay le fangatambavaka ao amin'ny compte Radoaky radio iny mandefa commentaire iny a mirabanareo hoe tahiny tompo daholo a isika menakavy iny a dia tonga dia fa alefanareo amin'ny ao a na mbola tsy amiako ary nareo a andefaso foana fa lasa amin'ny invitation par message iny a dia tsy maintsy hitany mampiondreo avy eo a ovakina ny fangatambavakareo a manana finoana alleloia fa ny fangatambavaka ny fidondranam-bavaka ataontsika dia sady angatahana amin'ny finoana no entina amin'ny finoana nareo mandefa manam-pinoana izay mitondra am-bavaka aty a manam-pinoana dia inona moa zany fa tsy ho Jesosy hoe ny finoanareo no nahavonjy anareo dia mahereza hatrany a dia tahiny Jesosy anomboantsika azy a io koa koa dia iny lahy tonga soa koa dia andao ary ny anomboantsika azy aloha dia andaontsika metraka ny fotoana am-piaratanan'Andriamanitra raha ary loatra raha aperakitsika am-piaratan'Andriamanitra ny fotoana koa andao a mpandrotsika nabavintsika Lovelitina izy ny vavaka fanomboana androany avy eo kosa hitondra tenin'Andriamanitra eto a ry ranabavintsika Koda Leonia no hitondra tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia mirary fahasalamana ho anao anabaviny ena maheny soa dia tahiny tompo ianao dia ho salama foana amin'izay ohatsika hivavaka ametraka ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra dia rehefa fotsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo a ranabavy Lovelitina anao ny fitenenana tahiny Jesosy pastera dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy ihany koa amintsika mpiaino sy izay mpanaraka an'izao fandaharana vavaka fiambenana izao dia mbola hiara hivavaka ary sika metrahantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra feno izao fotoana mamitsika tsirairay avy izao ry Jesosy rainay tsara sady masina indrindra izay ny an-danitro ianao ilay ray be fitiavana ilay ray tompony tompo ilay mpanjaka tsy toa izay tianay foana izay tsy manadino anay foana tonga eto indray izay tsirairay avy reto Jesosy hanovo hery tonga eto indray izay tsirairay avy reto Jesosy hieniny teny mamy avy aminao Jesosy tonga eto ihany koa izay hanetry tena hiteranao Jesosy malala satria mangetaentanao ny foa mampananay ankehitriny dia manotra mifankasitrahana feno aminao izay Jesosy ny amin'ny fitantananao tontolo andronay misaotranao zay Jesosy malala satria mbola nombany fitahinao indray zahay Jesosy mbola trapa aminjeny eto zao indray izay tsirairay avy Jesosy satria dia anoary misy olona tsy nahatratra an'izao alina zao akorany Jesosy malalo nefa zay dia mbola nomenao an'izany fahasoavana zany koa dia tsy hainay tsy hankasitraka anao tompo malalo dia ankehitriny izay tsirairay avy reto Jesosy dia efa vonany andray ny teny avy aminao dia mangataka ny fanatrehanao feno zahay Jesosy vangio ny tokantranonay tsirairay avy dia vangio ihany koa ny sambatan'olona Jesosy vangio mba hifatoka tsara Jesosy malalo andrian'izany teninao zany dia ny fanakorontanana rehetrarehetra ny asany ratsy rehetrarehetra Jesosy malalo izay hoe mitady tsy hampifatoka na mitady anelingelina ny fianonay an'izany teninao zany Jesosy dia hodidinay roanay amin'ny anaranao zany Jesosy daoka ny fanahy masinao any anenika tanteraka aminay tsirairay avy anenika tanteraka amin'ny sambatanay tsirairay avy Jesosy malalo satria ny fonay Jesosy ny tenanay ny sainay Jesosy dia efa atolotra eo anao mba ho anjakanao Jesosy malalo mba ho fenonao indray Jesosy ny tenim-pahalalana izay ho atolotra ao anay amin'ny teninao ity satria izany teninao izany fampianarana dia izany fampianaranao izany indrindra no ilainay sy tianay katoavinay mandrakariva satria fiainanay ianao Jesosy malalo dia eo ambany elatra ao foana ny mendrika anay eo ambany elatra ao foana Jesosy ny tianay hitoerana dia za indrindra Jesosy malalo ny fikiranay amin'ilay sanandro sy tapaka koa dia mino sy manantena Jesosy fa efa hiasa ianao amin'izao rahasotoana izao na ho amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teny na ho amin'ny mpitondram-bavaka rehetrarehetra Jesosy na amin'ny connexion zany dia hiasanao tsirairay avy Jesosy koa dia mankasitraka anao izay ny amin'ny zany mpitondram-bavaka zany dia mankasitraka feno anao ihany koa izay Jesosy ny amin'ny efa anatrianao feno an'izao fotoana izao koa dia misaotra ray malalo dia voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay alleloia amen. Alleluia mankasitraka indrindra ny ranabavintsika Lovelitina atao anatin'izay vavaka fanomboana izay ka dia mankasitraka anao dia Andriamanitra ny hamaly fity anao zava-dehibe loatra ny fandraisana anjara eto izay ataonareo dia ny anjara ny any teninay dia ny mankasitraka anareo sy ny tenanareo hoe mahereza foana ary Andriamanitra ny hamaly fity anareo ihany koa dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy tongava amin'ny ambony indrindra dia Andriamanitra ny
amaly fitianao raha nabavilao litina de mankasitraka fa de matsiro ny vavaka sady mamy a sady maitra tsara izy amin'ny voalohany zay mbola mahatoritoro na mbola tsy vona tsara to de taitra de mankasitraka indrindra Tojo Mikael, Antonina Suzel, Jonathan, reo mbola tsy narabaiko teo a Kadaka efa narabaiko Elbetiny efa narabaiko Samir Tansia efa narabaiko teo ihany koa Kodea de tahiny tomboandrisika rehetra misy filazana tokony atao ve tsy de misy raha antsika to de no hira atolotra antsika mpitiavana ty de ohatrany zay de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany eo mpanomako manana ny seminaire zay ho ataontsika sika misy seminaire zay ho ataontsika faraparan'ity volany ity na voalondohan'ny volana marsa no anaovantsika zany seminaire zany de efa mimakomana saditsika fa de hanao takany tamin'ny andron'ny Gilgala zay nataontsika tamin'ny 2019 tsika tamin'ny 2020 azafady de matoky sy mentsika fa ataona fanan'olona indray sy ampahirintsika indray izany seminaire zay ho ataontsika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao zany de tahiny Jesosy ary tsika tsirairay avy andao atsika tonga de hieno hira de meno finaritra fa mahafinaritra ity hira ity tahiny tomparintsika rehetra de rehefa tsika meno eto anatin'ny toriteny iray ianao le tsy mba mandao namandalo anty sahotreo ianao na misy tafitrianao tsy mba mandao fa de mitantana Manovo lalanao diavinao Ramandalo fitsapana mahamay Fantatrony hevitrany tsara Na mafiazindraindray De fizampetrapetraka Sawe
Alleloia, Andriamanitra tsy mba mandao atsika, tsy andahoana koa ny Andriamanitra, ary indrindra ny fotoana androany izay fotoana ifampitondrantsika mbavaka. Alleloia. Dia fotoana tsy hanarian'Andriamanitra anao tsy hanadinoan'Andriamanitra anao fa dia eny vavaka antsika eto Andriamanitra ary hamaly vavaka anao. Efa manomboka tonga ny mesagenareo isaorana anareo zany dia mbola manentana anareo ihany koa fa ao amin'ny compte ao amin'ny message en messenger koa Rado Rakotosalama no andefasanareo ny fangataham-bavaka sao dia alefanareo any amin'ny message alefanareo message amin'ny Andramika izao page mantsy dia manjary tsy voavaky androany aza alefany amin'ny fity, aza alefany amin'ny mampionina fa atao amin'ny Rado Akiradio nandefasanareo ny message nareo. Dia tahiny tompo Ranabavy Lônia sy Haingony Irina hitako mbola tsy narabaiko teo Haingony Irina dia Lônia tahiny Jesosy isika menakavy. Misy aminareo moa tatato efa narina efa manomboka efa tadidy eo foana dia mahafinaritra foana ny mahita anareo. Dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary tsika amin'izao fotoana izao androany moa ny araka amintsika eto androany dia ny anabavintsika Koda Leonia no hitondrantsika ao anatin'ny toriteny ka tsy ampiandrena anareo zay fa andaontsika eto dia hiditra ao anatin'ny toriteny amin'ity androany ity satria efa maike hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tsika rehefa avy eo. Tahiny tompo ary Ranabavy Koda Leonia any Arabia Saodita moa misy azy dia tonga dia ampandrosoantsika ary izy tahiny Jesosy ianao Rado Akiradio fa tsy Rakotosalama Paster izy amin'ny zay. Rado Akiradio dia fasinareo alizy fa tsy Rakotosalama Paster saotra antsika rehetrarehetra mahafinaritra dia mampime koa zany Rakotosalama Paster zany. Ndao ary alefantsika ny toriteny miaraka amin'ny Ranabavitsika Koda Leonia. Tahiny tompo ary Ranabavy Koda Leonia anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pastera, tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra mpanaraka vavaka fiambenina zao. Misaotra n'Andriamanitra aho fa mbola nomeny fotoana aho hizara tenin'Andriamanitra amintsika rehetra dia hitantsika zany ao amin'ny Luc 18:15-17. Luc 18:15-17. Dia resitsika amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny 17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry. Ny nitondran'ny zazakely ho eo amin'ny Jesosy. Amen. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny, fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantsireo hankeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza natonahy ary aza rarahana amin'ny toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Alleluia, amen. Atsika moriavany tamin'ny alahady iny nanolotra zanatsika eo amin'ny ampelantanin'Andriamanitra.
Dia teto moa ry Hava-malala ny nitondra ny zazakely nandeha eo amin'ny Jesosy. Raha ny zazakely nandeha amin'ny Jesosy tsy maintsy reniny niteraka no nitondra ananjy teo. Rehefa tazan'ny mpianatra fa avy ny zazakely sy ny reniny anatin'i Jesosy dia niraran'ny mpianatra izy. Nefa hitan'i Jesosy fa rarany ny reniny nitondra zanany dia niteny hoe avelao zaza anatonahy fa toa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha tsy veriny tahaka ny zaza dia tsy hahita fanjakan'ny lanitra. Tahaka izany atsika ry Hava-malala. Antsika izay nanatona eto, antsika izany tahaka ny zazakely nanatona an'i Jesosy. Mila antsika mandray Jesosy am-potsika. Raha tsy veriny tahaka ny zaza atsika dia tsy hahita fanjakan'ny lanitra. Dia ahoana no tokony hiverenantsika tahaka ny zaza ry Hava-malala? Mila miala amin'ny ratsy fanao, mila miala amin'ny fahotana, mila miala amina fanahy ratsy, tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ary manaiky ilay fampianarana atao anatin'ny Baiboly atsika. Mila mahay mitahiny ny feon'ny fanahy masina, ary mila mahay mandevitra amin'ny zavatra rehetra tahaka ny zazakely. Ry Hava-malala, mandevitra izy rehefa manao ny tsy mety. Rarana izy, matahotra izy. Rehefa teneny ny mamany sy papany dia matahotra zany. Dia tahaka izany koa atsika ry havana. Mila matahotra Andriamanitra atsika. Mila mitahiny ilay fampianarana rahantsika eto isan'andro atao eto amintsika. Satria ny toriteny atao eto amintsika ry Hava-malala, ny toriteny mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mitondra antsika hiala amin'ny ratsy, mitondra antsika hifandevitra, mitondra antsika ho amin'ny fatsoram-po. Satria ny zazakely ry Hava-malala tena tsotra. Zany nahatonga Jesosy niteny teto, raha tsy miveriny tahaka ny zaza dia tsy hahita fanjakan'Andriamanitra. Na zovy tsy veriny tahaka ny zaza dia tsy afaka handray fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy ho afaka hahita ny varavarana hidirana ny lanitra. Ka aoka isika anaradeny Andriamanitra. Aoka atsika afoy faratsiana, aoka isika ho amin'izay sitrik'Andriamanitra. Ho any amin'izay tena tiany ataontsika dia ny fandeferana na fiainana araka sitrapon'Andriamanitra. Io Andriamanitra tompontsika io ry Hava-malala, Andriamanitra fahatsaram-po izy, Andriamanitra fandeferana izy, Andriamanitra famonjena izy. Ary atsika tonga eto reto, tian'Andriamanitra voavonjy, tsy misy tiany ho very na dia iray amintsika aza. Ka tonga eto fa ny hitakiny amintsika, ny hiverenantsika tahaka ny zazakely. Ny anatona antsika ilay Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy antsika. Sy ao anatitsika, indrindrandrindra ifontsika io. Ry Hava-malala, tena takin'Andriamanitra mba tena hanina fo madi, hanina fo araka sitrapon'Andriamanitra isika. Ary ny fo tsy misy pentipentina, fo tsy misy fitaka, fo tena madi eo anatrehan'Andriamanitra. Zany takin'Andriamanitra amintsika zany nanana an'ilay zazakely teto. Raha isika manatrika eto ry havana, tsisy tsy mahay zaza zany. Rehefa maro no niteraka.
eto amintsika eto. Matoko za fa matahotra tenenina, matahotra vileziny, matahotra kapako. De tahaka zany koa atsika ry havana. Anatrehina Andriamanitra, mila matahotra atsika. Manana toetra ao anatitsika, matahotra Andriamanitra. Raha ianao malala izany, ianao de Andriamanitra mijery anao manokana. Izy ary tena malahelo izy mahita anao raha matahotra azy ianao. Tahaka ny zazakely rehefa tenenina de matahotra papany, mamany, tahaka izany isika eo anatrehin'Andriamanitra. Satria isika de te hiditra any amin'ny lanitra. Mahatonga atsika eto fony isan'andro, rehefa tonga amin'ny sivy sasany de efa tsy miala ambany maso le telefoninantsika miandry le fandahara. Amin'ny vavaka fiambina. Te hahita fanjakan'ny lanitra atsika ry hava malala. Raha tsy veriny tahaka ny zaza isika ny tenin'Andriamanitra teto, de tsy hahita fanjakan'ny lanitra. Ka aoka isika verina amin'ny Andriamanitra. Aoka isika anompo amin'ny Andriamanitra. Aoka isika ijery io le tompony mpanompotsika. Isan'andro fa tiany ianao ry havana. Tiany atsika. Na mahindiny na fotsy, tsy magnavaka izy. Tiany ianao. Iray lova amin'ny Kristy fa nitakiny amintsika ny fotsika feno fandeferana, fotsika feno fiainam-bavaka, fotsika feno fahamarinana, fotsika tsy misy fisalasalanana. Amin'ny fanantonantsika Andriamanitra tena takitsika isan'andro, tena ngetaeta ao anatitsika ry havana, hitady an' Jesosy, fa tsara loatra manompo azy. De misaotra atsika rehetra ny tenin'izy araiky tamitsika teto androany de ho averintsika ho azy ny voninahitra fa mendrika azy izany. De misaotra atsika rehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ranabavy Kodaleoni na de eo ary ny adidy isan-karazany izay atao any amin'ny toerana misy anao ny asa mandrara. De misaotra anao fa tsy adinonao ny anjaranao ny anjara fitoriteny izay anjaranao. De makasitraka indrindra ary de Andriamanitra manake-pahasoavana amary fitianao amin'ny tanany lehibe sy mahagaga. Ary de ho tsapain'ny tananao ny vokatra izay asan'Andriamanitra izay nataonao teo izay de maherezatra any hatrany. Ary de ny tana maherin'Andriamanitra ikasika anao sy zay rehetra momba anao de mitombositra hatrany de mitombo fahasoavana. De na inona kasainao atao de anampy anao Andriamanitra de ho tanteran'Andriamanitra anie zany. Tokava amin'ny ambony indrindra de ho solovavan'Andriamanitra hatrany atao foana ny asan'Andriamanitra fa zany ny afaka hitehirizana antsika ary koa afaka hiparitahan'ny fanjakana ny filazantsara. De maherezatra ny hatrany de tahihin' Jesosy. Luka 7:10 andininy fa 5:10 hatramin'ny fa 7:10 no vakiny teto. Ny soramady de nitondrana ny zazakely hoe eo amin'ny Jesosy. Andiny fa 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Anisan'ny nitondra zazakely koa eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita an'izany mpianatra de nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy ka nanao hoe avy ianao ny zaza nantonary azararana fa nitoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa nazoviny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza de tsy tafiditra aminy akory. Amen. Mpianatra de mpanjatra niaraka tamin'i Jesosy ary ny mpianatra de nieritreritra fa efa lehibe, olon-dehibe. Ary ny mpianatra de nanana eritreritra hoe tsy natokana ho an'ny zaza Jesosy
narovany zao zay aza kitikitiana aza mankaty fa tsy anareo io tsy mbola anareo io mbola kely loatra fa mipetraha tsy navelana anatona an' Jesosy tsy navelana anatona an' Jesosy ny zazakely satria zao ny teneny hoe inona ary ny fantatrareo momba an' Jesosy hanao inona tianareo ho an'ny olona efa lehibe ho an'ny olona efa mahiran-tsaina ho an'ny olona efa matakajavatra Jesosy vo hitany alaviany dia efa toanany tsy handeha nefa le zazana ninona mba naniry mba ho tendreny Jesosy Jesosy rehefa manendry olona anankiray dia misy fahasoavana misy zavatra mahafinaritra miseho amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tendren'Andriamanitra daholo ny antsika rehetra izay tonga eto androany ianareo rehetra izay mankatabavaka ao efa tonga ao ny mesazinareo efa maromaro izy ny tonga ao mampionina dia ho tendren'Andriamanitra ane alleloia ry havana malala ireo mesazinareo rehetrarehetra tonga ao reo ho tendren'Andriamanitra ane anareo sy ny fiainanareo raha ny mpianatra zany dia nodimaina ny zazakely teto soa alleloia fa tsy noho ny mpianatra soa fa tsy ny mpianatra fa i Jesosy hoy Jesosy hoe natsony izy natsony ny mpianatra mantsy no tsy maintsy andeha hampiditra ny le zazakely eo amin'i Jesosy dia natsony ny mpianatra tsy le zaza ny natsony fa le mpianatra no nomeny baiko hoe avy anao ny zaza nantona aza rarana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra dia misy karazan'olona efa nivolavolaina efa misy karazan'olona nanomana an'Andriamanitra ny fanjakany anetsika rehetra mba ho anareo izay efa niara-niaina tamin'ny zazakely mba soraty hoe inona avy ny toetra ny zazakely mba hitanareo hoe toetra ntsika tamin'ny zazakely fa tsy toetra antsika intsony zao inona zany ny zavatra mba mampiavaka ny zazakely ny ankizy raha mba hainao zao no mandinika nareo efa nanan-janaka inona ohatra ny zazakely dia mety hoe tsy hoe mety moa zany fahatsorana mora tenenina dia madio am-po misaotra anareo tsotra be fahatsorana tsy manatsiny tena izay mihitsy tsotra toe-po tsotra sady marina fidy sakafo hafa iny tsy mandainga tsy mitana lolo-po tsy mitahiry fatezerana alleloia tsara be koa eo anyanam-bavitsiry io kapohanao izy dia mbola vao maika manantona sady tia be foana miteny marina izay hitany alleloia vetivety dia miverina falifaly mahatahotra ny dada sy neny tsy mimonomonona tia izy daholo ange zany tena misaotra anareo fa tena rehetrarehetra tenenareo zavatra mba nieritrereto tena zavatra hitantsika amin'ny ankizy daholo reo misaotra anareo mandray anjara anisan'ny zavatra tena marihana teto zao tsarako io miantehatra tanteraka amin'ny ray aman-dreny tena tsarako izay zany zao izy daholo adinonareo ny minono amin'ny reniny mitady nono foana zany zao anisany
ny zazakely de mitady nono am'reniny foana tendrenena tsy nonona de eo de naloviny eo fotsiny mianta kapoka kely de adininy. Halleloia, mahafinaritra daholo mihitsy zany. Zay koa zao io any ranabavylôny io koa zao a tsy azo anapelina zatra fa milaza ny marina mandrakarivo. Tena marina io, ny zazakely tsy mandainga zay hita ny lazainy. De mamonto le temps koa izy izy anapavy soameva. Rehefa mampahantena zavatra anao a de miandrandra ny tsara be. Halleloia, tsara manana fahatokisana andray aman-dreniny zany. Hitanareo daholo zany tia mizara be fitiavana izy nory malala sainy sady elaela nory malala sainy tsy hitako teto a de faly be indray za mahita anao tia mizara de be fitiavana, tena marina zany. Hitanareo fa tsika ihany eto de efa mahita an'le izy nefa hozy Jesosy hoe anoto azy ny fanjakana. Eto zany tsika de efa tonga de mianatra lesona hoe inona zany ny ataoko a raha io zany zanaka anabaverika mitady foana. Zaza rehefa tezitra de tsy maharitra tezitra izy fa hafaly. Ary zaza raha ohatra hoe bedesinao izy de tsy mitahany elolopo fa miodikodina kely izy de adininy de tianao foana izy. Ny tsika olombelona tsy ohatr' zany, tsika efa lehibe tsy ohatr' zany fa nonohatra am'reny rehetrarehetra reny daholy. Ny zavatra nyteneninareo rehetrarehetra reny a tsika rehefa olombelona efa tsy ohatr' zany intsony. Mampite amerina maky daholo le anareo teo, mahafinaritra be anao mihitsy mamaky an'le nareo mandray anjara anie. Kapohana de manatona vetivety eo ihany, marina mihitsy zany. Mampite hiverina maky le izy satria lasany ambony any daholo ny sasany miangody kely. De fanohatra am'reny tsika olombelona voalohany indrindra le ny zaza rehefa minono am'reniny de mikolla be am'reniny de vao tsy hita kely le reny de mikolla be am'reniny. De inona moa ny dikan'le hoe minono? Tsy angery avana mihinana tenin'Andriamanitra tahaka ny minono amin'Andriamanitra, mihinana amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ary rehefa bedesina de mahay mifona. Atsika rehefa lehibe de ny zaza rehefa lehibe tsy tia nono ny reniny intsony de manomboka miataka am'reniny de manomboka maly eo tena. De ohatra tsika manomboka misitaka amin'Andriamanitra tsikelikely ny fotsika. Vetivety de mifona rehefa manao fahadisoana. Mahay mifona izy na de mahay mifona izy na de tiany a ifikirany foana na de be de azy. Androany zany ny zavatra ataontsika de zao, reny zavatra rehetrarehetra ato anaty commentaire ny teneninareo reny de tady idio daholo, de tady idio reny. De raha misy mbola tsy anatintsika reny de andaontsika hiverina am'reny. Ny tenin' Jesosy a ato amin'ny raha ohatra hoe mijery ty amin'ny Matthieu, tsika jery Matthieu 12:20, Matthieu 12:20 andininy voalohany. Naka zazakely mihitsy ny Jesosy teto. Tena mila kapohana mihitsy ny zaza rehefa maditra. Ny fitaizana vazaha no hoe tsy azo kapohana intsony zaza fa mitady mandeha miantso ny zon'olombelona. Fa ny ara-baiboly tena tsy arotsaka azo mihitsy ary ny zaza raha tiana.
fa izy n'izy raha voana satria manjary zatra am'lalana tokony alehany ao amin'ny matitoko fahavalo ambin'ny folo any atsika ty andafy no misy an'izay tsy mahazo kapohana zay fa mahasoa ny zaza ny kapohana tsarony tsara hoe tsy nentiny zavatra nataony de tsy miverina amin'ny intsony izy io koa zao tsara be io amampion'io ray aman-dreny ihany mampitafy azy de safidy zay tokony anaovany atsika malagasy tena mikapoka ka fomba malagasy ny ataontsika fomba malagasy ny ara-baiboly kokoa alleloia azantsika eo ny amin'iny fa hiditra amin'ny matitoko fahavalo ambin'ny folo tsika teto Jesosy naka zazakely mihitsy nampianarana Jesosy ny mpianany hanery-tena sy hamela heloka ny namany sy ny fanoharana ny amin'ny mpirosatsy nanakaloha andiny voalohany amin'ny matitoko fahavalo ambin'ny folo tsika zao tamin'izany olo zany de nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra nanao hoe iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra de naka zazakely Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy de nametraka azy teo afovoany ary nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka tonga takany zazakely de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo ka nazovina no anery tena taka ty zazakely ity de ho lehibe indrindra ny amin'ny fanjakany lanitra raha vakitsika hoe raha tsy miova de dika le miova mitodika raha tsy mitodika zany hoe ohatrany hoe manao marche arrière zany tsika rehefa ny lehibe ny eritreretra ny tena tsika ho lehibe de mihemotra indray verina takany zazakely zay ny tena Andriamanitra raha tsy miverina tokatony zazakely tsika de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa nitretena aloha tena Jesosy eto voalohany ny zazakely tsy fantany kory hoe ohatrany hoe any anandra-tena zany de nisy mijanona amin'ny mahazazakely azy isika indray rehefa lehibe tsika de natiora anatsika te hanandra-tena ary zao ry havana malala misy zavatra tena mikiky be dia be mihitsy am'zao ary mpanompon'Andriamanitra tratrany izany daholo ny akabetsahany za zao vao androany nahita publication ana pastera be ao Afrika ao de manao tsy haiko mankalaza anniversaire izy sa inona de ny sariny izy nareo nahita an'iny ny sariny amin'ny afisy sary mitangina sariny le pastera zany mitaingina soavaly fotsy de arahana miaramila be dia be tsika mety ho tena hoe sary fotsiny fa zany zavatra any kely avana endrika anankiray aby zao zany fa nao fa mitovy amin'ny Jesosy kely le mitaingina soavaly fotsy ho arahan'ny anjely analikisa ho avy de ny anarana mpanompon'Andriamanitra am'izao tena mahavarina ahy mijery an'le izy de ohatry hoe ampiakarina grady foana de mifidy anarana tena hoe atao amboniny hafa misy mpiara-miasa aminay zay fantatariko anareo taloha de mihezanay mihitsy izy satria izy zay mantsy tena faratapony amin'ny fanambony teny zay rangazy izy tena tsy maintsy manao zavatra hafa foana ary ny anarana ao anaty karta ozy nareo efa mba samy mianarana mitovy zao ny fonction anao zany ohatra hoe radio rakoto salama de ohatra misy soratra hoe délégué commercial moa ny asanay taloha zay commercial taloha de ny asa tsy fony atao mitovy amin'ny olona zany efa mitovy ny asany rehetra de ny azy zany hoe cadre commercial de avy indray nay mba natao nanova carte zany manao commandena carte de visite anao de mba natao koa ny hoe akasiko cadrako zay koa mba cadrako de mba natao hoe cadre commercial koa de no nitana zay cadre ny olona rehetra de nampanao carte ndray izy de zao no teneny hoe cadre supérieur commercial de tena meme zay tamin'izay tanao hoe tsy manaiky mihitsy fa amin'ny fotoana rehetrarehetra amin'ny zay irika rehetrarehetra zany de miezaka foana miezaka hitombo
miezaka izay hanaovana lehibe a mihoatra noho ny hafa. Any amin'izao tontolo zao zany tsy olana, zay ny fiainan'izao tontolo zao. Fa ao am' Jesosy tsy zay. Misy olona tena amin'ny teasan'Andriamanitra ty tena manambony tena ihany a. Io nge ry havana malala, Andriamanitra no manositra antsika. Io zany ny anarako na ho ataoko inona ny anarako, na ho ataoko inona ny anarako, hoe rato salama mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra faratapony tsy misy ohatry zany. Andriamanitra ihany ny anjaran'Andriamanitra ihany mametraka ny toerako. Inona mba anjara toerako a eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Sarotra amiko ny analabe ny anarako, nefa andrao zavatra kely de kely tsisy kely oatra anahako amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo mason'Andriamanitra. Tsy aleoko tsy ny olona rady ihany, efa tsy haiko izay mba mety eritreritr'Andriamanitra eo ambadimbadika ao. Jesosy teto ny teny, raha miverina tahaka ny ohatry izy io tsika de hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Resaka sika teo tantara toetran'ankizy. Zao rehefa nandinika de reto koa misy toetran'ankizy a. Ny ankizy a de tia mifikitra, tia mifikitra. Izy aleo antikristy raha vavy itody. Izy ny tianao tena hoe antikristy. Mazava ho azy fa ny zavatra ny atao hoe antikristy ke ry havana de mpanohatra ny Kristy e. Ka raha Kristy ve ry havana nametraka fampianarana hoe zay te ho lehibe indrindra aminareo ko kely indrindra, de raha ianao ndray miezaka manao anao ho lehibe indrindra de ianao zany no kely indrindra. De nefa ianao raha milaza hoe momba ny Kristy de manohatra ny Kristy ianao, tsy manaraka ny fampianaran'ny Kristy. Azonareo ve zavatra tiako lazaina? Paoly ny teny, zaho sisy tsy mendrika akory ny atao hoe apôstôly. Tsara fantatrareo aloha e, be dia be nge ravana ny pastera franc-maçon e. Pastera izy fa ny anaovany an'io asana pastera io a de ny amily ny filazantsara de hitondra ny olona very. Efa teneniko anareo foana, efa nizaraiko taminareo eto anaty groupe tao, misy an'le olona le be mpino be mihitsy any Afrika any. De izy anefa no ataon'iny nefa reo izy a pastera ny anarany, fa izy tena mivavaka amin'ny devoly, mivavaka amin'ny zazavavin-drano, de manao contrat amin'le zazavavin-drano izy de entin'ireo olona reo, de entiny atao batisa hono zany, de amin'le rano misy an'le zazavavin-drano vao miditra ao to de misy devoly. De misy olona tena mamily ny olona fotsiny. Be dia be nge zao ry havana ny pastera mahangona olona manarivorivony fa manodina ny filazantsara io. Tadidiko foana misy anankiray zay be mpanaraka be zay any ivelany any, aty ivelany aty. De ny azy ny fototra hijoroany de zao foana hoe ny otatsika efa nifafan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana 2000 taona lasa. Efa voafafa ny otatsika, aza manamely tena tsonao fa iaino ny fiainanao de faly daholo moa ny olona hoe miaina mahafinaritra amin'izay zany a. Ny otanao izy izy a omaly, ny androany, ny rapitso, efa nifafan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. De inona moa zany tsy ndoa amin'ny ota daholo. Fa miverina miala amin'izay tsika. Toetran'ny ankizy a, toetran'ny zaza de tia mifikitra, mifikitra amin'ny ray aman-dreny, tia tantanana. Zakay de manome tanana foana ho tantanin'ny ray aman-dreny. De anisan'ny mampiavaka ny ankizy koa zao a de tia miresaka. Misy zanaka faralahy io tia miresaka zany, miresaka tata neny wa tse mijanona parivany.
dia tsy mahafoy vo andehandeha zay ka zay rehefa mivoaka dia mbola tsy miditra anaty tômôbila ohatra neny tsy milama mihitsy ny saina tsy hitany miditra eo neny hoe hiaraka aminay tsy mahafoy toetra ny ankizy daholo zany mahatoky tsy mbola nisy tamin'ireo zanak'ireo na mandeha mafy na mandeha mora netiko aiza na hoentiko aiza mandeha amin'ny fiarakodio ka ny tena hoe ry dada ino misy tômôbila fa tandremo dada fidinana be fa tandremo dada eo ambony sezana eo izy matory ny sasany matoky ny sasany zay hitondrako azy tsy fantany na ho aiza miara eto anatin'ity atao trano fa zao fotsiny andeha vakansy tsika andeha ho aiza tsika ho any alavitra be tsika halleloia tsy midea izy ampiseho ny sariny le toerana lery dada mba sao dia mba tsy mahatoky zay hitondrana azy dia mitsangipony rehefa malao zaza le atao eo ambony toerana dia asiana misaoty dia misaoty ange zany dia tsy matahotra ange zany mitsangipy mikipy amin'ny fahatokiana zany rehetra zany toetra ny ankizy daholo toetra ny zaza dia ny teneninareo teo zavatra angezabe le resaka lolopo teo ny zaza tsy mamanina lolopo zany hoe betezina hoe isy androany dia matory ve izy dia raha pitso izy mbola imonjomonjy aminao adinony 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 tsika rehefa lehibe na dia mpanompon'Andriamanitra Jona zao tsika tsy tantarany Jona iny ohatra fotsiny Jona ny monomonona ny Jona tamin'ny nananan'Andriamanitra azy fa tsy hitraiky Jona indrindra zany ka nirehatra ny fahatezerany dia mivavaka tamin'i Jehovah izy hoe fona aminao Jehovah tsy zao ihany mba nefa nolazaiko taminao fony mbola tany amin'ny taniko fa andrao isy toy izao no antsiraoko any Tarsisy satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fosy miatra mahari-po sady be famindrapo ary manenina amin'ny loza ko mifona aminao a Jehovah esory ny haiko aleoko ho faty toy izay ho velona nanomana tezitra zany Jona satria tsy nivonoina akory ny mponina tao Ninive ohatra ny tezitra zany za ny rahanao aty fotsiny nefa ny ohatra n'io koa zao anisany anabavy Naely io koa zao efa betesina izy dia mipitrapitra fa tahaka ny ahoana moa i Adama rehefa natao ohatry nobedin'Andriamanitra lasa nakaiza izy niafina lasa izy niafina ny zazakely rehefa manao ny ataony any ambadika any ohatran'ilay zanakay le zanakay zao rehefa misy ahatra ataony any dia izy miazakazaka tonga eo aminay dadasineny azafady fa zany nanao an'izao izary nataony tany tsy hitanay kory dia izy miazakazaka tonga eo dia tsy nataony efa naniny azafady fa tsika rehefa olon-dehibe na tsika zao ary nanao antaniny ianao nanao io somaly tsika efa mijero ianao nanao an'io rehefa misy profo zay vao iendrefa za fa ny zaza tonga eo aminao izy miteny zany nanao an'ity toetra ny zaza mbola lavitra tsika izay ary avako fa teto Jona tetezitra izy nizatra nandrahan'Andriamanitra azy dia mba hitory ao Ninive ho ravaina Ninive avy nefa tsy niravaina Ninive dia ohatra ny tezitra izy hoe izy fotsiny rerahana tany nanaovan'Andriamanitra andininy fahinana Jehovah Andriamanitra nanomana tanatanamanga ka nampaniry alokaloka ho an'i Jona izany ho alokaloky ny lohany ahafaka ny alahelony ka dia nahafaly an'i Jona indrindra ny tanatanamanga
Kazony apitso maray dia nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tanàtanamanga iny dia nalazo. Anono posaka ny masoandro, Andriamanitra dia nanomana rivotra mamay avy any Antsinanana dia namely ny lohan'ny Jona ny masoandro dia any izy ka nangataka ny vatany hoe aleoko fato izay ho velona. Fa Andriamanitra tamin'ny Jona mety fa zao firehitra ny fahatezeranao amin'ny tanàtanamanga zao. Hoy izy mety ny atezerako amin'ny tanàtanamanga na dia mandra-pahafatoko aza. Dia hoy Jehovah ianao malemy amin'ny tanàtanamanga izay tsy nisasaranao sy nampandrinao dia ilay naniry indray alina monja ka maty indray alina. Ka moa za tsy alahelo amin'ny Ninive ilay tanàna lehibe izay mba nisy olona tsy omby roa alina sy iray heza dia tsy mahafantatra na ny haviany na ny havanany sady be biby fiompy koa. Teto zany i Jona ilay nilongolongy manao andolo-po tezitra amin'Andriamanitra. Ny zanantsika rehefa be tezitsika tsy mitana andolo-po amintsika ary tsy manohitra antsika koa izy inona tsy miady hevitra amintsika fantany fa matoy izy voatentiny zavatra tsy nentina ataony. Ny olona rehefa vao mbola zaza manomboka miaraka amin'Andriamanitra dia mankatoa an'Andriamanitra. Rehefa manomboka melehibe dia manomboka mitady irika hanoherina an'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Korintianina ary ity tena voalazan'ny tenin'Andriamanitra matetika ho anareo izay niteny rehetrarehetra tsy mitana andolo-po ny zazakely ny ankizy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany 4:12 manao hoe ry havana aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zaza-bodo aza. Andriamanitra dia miteny amintsika aza mijanona ho zaza amin'ny fahalalana, mianara tenin'Andriamanitra, mampitombo fahalalana, mamaky baiboly. Tsy mety zany raha hoe 5 taona ny vavahana ianao zao fa mbola Jesosy teraka tao an-tranon'omby ihany ny tenin'Andriamanitra fantatrao. Dia mbola tsisy fahalalana, dia mbola ny hainao tsy enjery hoe Maria vadin'i Jesosy dia niteraka an'i Jesosy tao an-tranon'omby dia maga dia mpiandry ondry. Antanenao iza zany Zakaiosy lazainao fa zanaky Mosesy. Tanao Andriamanitra dia miteny amintsika eto amin'ny 9 rahalahy aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Eto zany Andriamanitra dia mandrisika antsika hoe mitombo fahalalana, aza manaiky hoe zaza ianao amin'ny resaka fahalalana tenin'Andriamanitra, aza mijanona amin'ny androany fara-pitsanao tokony hitombo. Tamin'ny omaly ianao hafa, androany ianao mitombo, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Fa raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zaza-bodo aza. Inona teny Jesosy tena zany? Ny amin'ny lolo-po dia mijanona ihany zaza, manao vao ohatra zaza izay tsy manana lolo-po. Any amin'ny Petera faharoa mbola manamafy an'izay izy. Petera faharoa 1. Petera faharoa 1. Koa esory ny lolo-po rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny faharatsiana rehetrarehetra. Fa tahaka ny zaza voateraka dia manirindry noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Esoron'ny inona? Ny lolo-po, ny fitaka, ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana. Ny zaza rehefa tsy tiany dia tsy tiany. Fa zaza tsy manao an'izany hoe manao j'adore efa tsy tiany. Io Facebook io tena isehon'ny toetra tena tsy mety. Misy olona hita mampivotony fony le olona zao. Fa manao anina dia ataony j'adore. Tsara be ki maman. Nefa ny anany tia indray tia fa mipotreto ohatra. Jere tia izy. Ohatry ny sobika ny tarehany ohatra. Nefa inona ataonao? Mahafatifaty be maman. J'adore. Afaka atao j'adore indroa tsy mety.
fiatsaram-belatsy itsikinao le olona fa anatin'ny fonao zavatra fa ny zaza rehefa mitsika aminao de mitsika izy zay mipitrapitra aminao de zay ny anatin'ny fony tezitra aminao de zay koa ataona moa zay mahazaza azy ry afaka malalako andaotsika hiezaka azatra resantsika rehetra ange tsy mory efa nisy zatra nanirerana loatra atao anatintsika de mora no mitory mora ny mihaino de manao amainina fa zany rehetrarehetra zany latsika fanahy masina zany hoe tsika hiverina taka ny zazakely lolo-po ary lolo-po io de fahavalo ny fandrosoana ara-panahy raha manana lolo-po aman'olona ianao de tadidio fa ny fanjakan'Andriamanitra sady tsy sokatra ho anao ny tanan'Andriamanitra koa tsy sokatra aminao eto an-tany be de be ny olona voafatotra ny lolo-po sy ny fankalana de tsy afaka mandroso izy ao anatin'izay mahany riry noho ny mpanahy tsy misy fitaka hoy ny tenin'Andriamanitra alotsika niry an'izany noho ny mpanahy tsy misy fitaka izany de ny tenin'ny fahamarinana de hinana ronono foana de te hinana ronono foana alleloia tao anatin'ny zanaky Jakoba rehetra i Josefa ny tena nanao fisainanjaza be tangolaza izy nanao an'io zay tsy mety ataon'ireo zokiny hoe de alazany amin'ny rainy de tsy tian'ny olona izany fa tian'ny rainy satria maninona nahafahan'ny rainy nahafantatra ny zavatra ratsy ataon'ny zokiny androtsika mba hitaraina sy hitati-bolana amin'ny raintsika ny amin'ny ataon'ny olona ny fahotana ataon'ny olona Josefa nalahelo nahita ny zavatra ratsy nataon'ny rainy zokiny de nalazany amin'ny rainy mba firy amintsika amin'ny malahelo ataony ny amin'ny fahotana amin'izao tontolo zao ty andao alazantsika amin'ny raintsika vavakintsika de tondra n'izany ohatren'Andriamanitra alleloia tsy ny salasala koa Josefa fa nanofy izy nampahitana loatra zay tao anatin'ny fony de nitantarainy lasa halan'ny ralahany tokoa izy zay ny nahazaza azy fa nandehanany tamin'ny fahazazany zany ny alonan'ny ralahany azy fanomban'Andriamanitra azy ny ralahy ve ny zava-dehibe s'Andriamanitra alleloia tahiny tompany itsika rehefa mahita an'io zavatra teny Andranambavitsiry Amboaramelo io de aorianao tsika anao ho avy ny fotoana ny ariana kely any tsika rehefa manam-potoana tsika de anao karazana question pour un champion reny tsika de asisika fanontania de mamaha eto nareo mahafinaritra ve mahita anareo milalao kely ao anatin'lay izy asisika kilalao kely sa ahoana asisika kilalao kely de mamaly nareo de menakado zay mamarina very afinaritra zany mbola tsy zero ny fotoanantsika zao ary havana rehefa mahatsiaro ny tenany lehibe ny olona de manomboka miady varotra manomboka miady hevitra ary manomboka malala ny tenany hoe mahery de mitady hanohatra ny rainy za taloha tao anatin'ny ditrako de misy fotoana zao mba fa atao anatin'ny saiko mbola kely de nianatra
nianatra nanao an'ireny arts-martiaux reny manatanjatena de inona ny tanjona zany hanohatra raha sanatria kapohan'ny papanay rehefa ty arindrina ty de fa nivonona mihitsy hanohatra ny papanay tam'izany avo amy tenanay io de fa ny antony nanaovako an'izay de anoherako amin'ny papanay raha sanatria manaonao foana taty tam'izany ny eritreritro betsaka ny olona arakaraky ny tombon'ny fahalalany mpanompon'Andriamanitra izy manao ny arakaraky ny tombon'ny taona anompon'Andriamanitra sy tombon'ny fahalalany de manomboka mikatsaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zavatra izay taloha ampianarina izy ohatra fotsiny teneniko anao zao ohatra hoe ny andro sabata de andro fitsarana de zay zao hatramin'izay mbola kely zazara-panahy 5 taona lasa de nitsahatra mandraky ty ny androany rehefa misy fotoana manomboka ame lehibe ara-panahy de fa manomboka mijery tenin'Andriamanitra haiko tamin'ny tony ary Jesosy nandeha nanasitrana nandeha lavitra anke Jesosy zany nandeha nanasitrana ny lehilahy tao nararina nandritra ny 30 taona andao tsika andeha voyage rehefa sabata ohatra de lasa hitanao manomboka amarinina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahalalana izay nitrandrahany tao anatin'ny baiboly de fa manomboka ame lehibe de miova amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary zay ny zavatra tenen'i Jesosy hoe mila mitodika lasa takan'ny zaza zany hoe miverina ny olona miteny za me mivoatra me mandroso andro ny fandrosoana zao de me mandroso me mitombo fahalalana me lehibe fa nen'i Jesosy ny sitrapony de zao ny miverina ho lasa takan'ny zaza ny tenin'Andriamanitra tsaroko ny raiketan'ny fonao tamiko fony ianao halleloia tiako ny teny iny fony ianao mbola tanora zany hoe fony ianao mbola kely mbola tia ange zany mbola nifikitra ange zany mbola natoky ange zany mbola tsy nafoy ange zany mbola le tena fikitra tena mandrazona tena tsy mety mbola le mahatoky halleloia ry havako malalako andaotsika hiverina takan'ny ankizy andaotsika tena mora anao takan'ny zaza hoe mora anarina zaza rehefa anarina de tsy ataontsony tsy maninona mety matahotra fekibo de ambanana an'le fekibo de fa mahita an'le fekibo de mipetraka misy zavatra aby ananan'ny vadiko ato an-trano de misy foana nanao ditra be izy ro raha de somary nikapohany kely tamin'iny nga mana tsy fantatra zay natonga zay za moa tsy teo de zavatra tena zay vao mitady de alainy mampina fotsiny alainy le zavatra aiza le pelle jaune zay le izy lapelle kely plastique kely zay aiza ny pelle jaune vao maheno hoe pelle jaune de mifitsaka zany hoe tsy mila kapohana intsony izy tsy kapohana fampatsevina an'le izy fotsiny ny zaza ry havana de zao mora anarina izy mizatra tsy nety teto nanarina tamin'iny de tsy manao an'intsony aiza ho aizy tsika impiry anao anarina amin'ny zavatra anankiray io tsy manaiky ianao fa miverina manao foana de aveo Andriamanitra nolazaintsika hoe lazaintsika eo maditra lazaintsika eo masika za matoky fa
andrainy sosikevitra anao am'ty androany ty andrainy inona moa ty izy ty tsy sosikevitra moa zany tiako tenenina fa andrainy tenin'Andriamanitra andao aloha to de ilozantsika ny lolopo anisan'ny tenen'Andriamanitra iny raha misy zavatra tena nampaloton'ny fonao taman'olona de sarotra eo zany androany fa tsy tonga fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io fa mitondra manohana fitahina tsiraraka io manohana valim-bavaka io manohana fahasoavan'Andriamanitra tsy tonga eo amin'ny fiainanao ny lolopoa ny fahalotopoa de oka zay ny fiatsaram-belatsia aiza misy tahaka an'zaza tany anao miresaka am'le olona raha misy zavatra tsy nety de tena hoe le zavatra ohatr'izay tena fa ny olona be de be mihitsy ny olona na de anivon'ny tokantrano ngeravina be de be ny tokantrano tena tandondomondoza no ninona ozy ianao lolopo ary lolopo efa tany aloha tany de tsy resahanao tamin'ny vadinao fa mbola ao am-ponao de nareo mifankaty ihany fa mbola ao am-ponao io de tsy afaka misy fotoana mijery ny vadinao fotsiny de mbola ao am-ponao io zavatra io ary betsaka mivady tratran'izany zavatra zany de inona zavatra mitranga tsy mandroso le tokantrano ty io blocage ngezabe io androany sarotra miverina toy ny zaza fa araka ny teniko toe andaontsika tena angataka mihitsy hoe Jesosy ny fony mihitsy novaina atovotry ny zaza ny fony be de be ny olona mesaka miala amin'ny fahazazana misy natao hoe fahazazana ara-panahy izay lafy ratsiny ohatra fahazazana ara-panahy zao anisany nisy olona zao mpiara-mivavaka taminay de vanomboka nafantatra mihitsy hoe vehivavy tsy tokony hanao fitafin-dehilahy ohatr'izao ohatr'izao fa nitory teny izy teny amin'ny 13 mai fa tena tonga de nitory niaraka ny fieritreritany mihitsiny tsondrotsondrominy tamin'ny toriteny daholo ny olona rehetra teny efa tsisy angamba ny 9 ny olona teny ohatr'izany efa tsy zay le izy ny fahazazana-panana ne ny olona mieritreritra tsaroako nisy pastera zay ny teny pastera mitandrina andro sabata iarisakafo am'izay amin'ny pastera tsy mitandrina andro sabata izy de zao ny teneniny satria izy vizy betsaka izy vitsivitsy ny olona vitsikely izy anisany olona vitsy tonga teo mitandrina andro sabata zao ny teneny teo masiny olona tena tsaroako ankehitriny izy fahazazana ara-panahy mbola tanaty fahazazana ara-panahy izy de nilaza hoe satria miteny hoe sabata ny marina sabata ny tena andro fitsara tsy zany ny atao hoe fahazazana ara-panahy isika raha manaraka an'izao didin'Andriamanitra zao de zao itsika mihitsy ny nomena didy ohatry ny zazakely anankiray omena zavatra eo anoloany de inona soa de inony tazomina fa tsy hoe kory hoe efa lehibe aho zao sy tony tamin'ny taona lasa de fa aninenako daholo ny zavatra zay nataoko taloha tao an'Andriamanitra tsy zay le izy ho tain'Andriamanitra itsika tsirairay avy inao fa voaraintsika zay tenin'Andriamanitra zay androany de hiditra amin'ny fitonanam-bavaka ary tsika matoky fa voarainao izany havatra izany atao hitodika ataontsika te hitodika takan'ny zazakely hiverina takan'ny zazakely lolopo fahalotopo feheziny fizalareo le izy fankalana fiatsaram-belatsia de inona koa mbola tany aloha tany le nolazaina tao amin'ny petera faharoa teo petera voalohany azafady lolopo fitaka fiatsaram-belatsia fialonana fa voasoratra tao iny zao tsy voasoratra izay fialonana reny aza mialina zany fialonana zany tena avy amin'ny devoly zany aza mba manam-pelonana zany fa ny zavatra ny anjaranao efa ao amin'Andriamanitra ny
ny anjaranao tsy afaka omena olo-kafa mihitsy fa anao iny de aza mialina. Fialonana mahatonga ny olona mifamosavy ary ny fialonana tsy mahatonga antsika any an-danitra. Ny zazakely nefa tsy mialina de andao hivelona tahaka ny zazakely de ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy de mahereza daholo isika tsirairay avy ho tahin'Andriamanitra. Hiditra fitondrana vavaka tsika hoan'ny andiray. Alefaso am'izay ny message tsika ho azy mbola tsy nandefa fangataham-bavaka fiditra fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao. Samy mangataka toekoa tany takany amin'ny zazakely. Indray miarabantsika rehetrarehetra ny anaran'i Jesosy amin'izao alina mahafinaritra izao dia fifaliana ny ara-banantsika ato anatin'ny fandarana manokana izay tondratsika mbavaka indray tsika amin'izao fotoana izao dia maretatra amin'ny farany fa na mangata-bavaka ianao na tsy mangata-bavaka dia raha mangata-bavaka ianao dia hiara hivavaka eto tsika ho an'ny hafa ihany koa sady hivavaka ao anao. Raha tsy mangata-bavaka ianao dia noho ny fitiavanao dia hiara hivavaka ihany koa tsika ho an'ny hafa izay mangata-bavaka. Hivavaka aloha tsika amin'izao fotoana izao mialohan'ny hidirantsika amin'ny fitondrana-bavaka dia tsika mivavaka aloha izany toriteny izany satria tsara raha mivavaka tsika ry havana malala ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny izany satria indraindray tokoa ohatra ny adinodino indray amin'izao andro faran'izao ohatra ny saika adinodino ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpitoroteny izany toriteny izany fa ilaintsika mamerina an'izany ry havana malala. Izany ny fototry ny fandrosoantsika ary izany toriteny izany dia tena bazy mihitsy izany ahafahantsika tombo ara-panahy, ahafahantsika miditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary toriteny tena mahatonga antsika any an-danitra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany toriteny izany
zay mahatonga antsika hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a dia hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe Jesosy a misaotra anao ary raha mbola misy zavatra tokony amboarina dia amboary mbola fotoana izao ry havana malala matoa Jesosy mbola tsy tonga dia satria mbola misy alanenina tian'Andriamanitra atao sao dia mbola tsy ampy ny fahaterahambaovao aminao sao dia mbola tsy ampy ny fihetrenao ho zaza eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny teniko anao teo hoe tao anaty commentaire dia ny teny manao hoe ny zaza dia ny ray aman-dreniny ihany koa no mampitafy azy an'izay tokony ho tafiany izay mendrika azy. Tsy misafidy ny zaza hoe akanjo menamena ny tiako anaovana na mangamanga fa ny ray aman-dreniny no mahafantatra hoe ity no mety amin'ny zanako dia ampanaovany azy. Ny ray aman-dreniny zaza no mahalala ny sakafo mahasalama ny zanany dia omeny fantany hoe izao no mahasalama azy fa tsy ny zaza no misafidy. Dia tahaka izany ihany koa ngentsika ry havana amin'Andriamanitra isika dia zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra no miteny amintsika hoe izao no mendrika anao, izao ny zavatra nataoko anao, izao ny zavatra tokony ataonao ary voafaritra Andriamanitra tsara mihitsy ao anatin'ny teniny ny maharay azy satria no teneny ao avokoa na ny amin'ny zavatra rehetra momba antsika nge havana voatenin'Andriamanitra tsisy adinon'Andriamanitra zany ny sakafo tokony ho antsika fantany hoe izao no mahasalama anao ry zanako, ny akanjo tokony ho tafitsika ny soratany ao zany izao no mahamety anao ry zanako satria Andriamanitra dia ray ary ray mahavita tsara ny adidiny izy amin'ny zanany tsisy adinony na dia kely azy. Anjarantsika no mandray raha zanak'Andriamanitra isika dia manaika izay lasain'ny raintsika. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mila mitombo amin'ny fanetretena isika ry havana, mila mitombo amin'ny fankatoavana isika ary ny fanamasina dia eo anampy antsika amin'izany rehetra izany. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao izay nozaraina taminay androany. Mamy izany teny izany Andriamanitra. Indraindray rehefa maheno an'izany teny izay zay dia ohatran'ny hoe teny tsy fitahiana, ohatran'ny hoe zavatra tsy azo tsapaitanana, tsy misy zavatra tonga dia azony araisina izao dia izao zany. Fa ny tena marina Andriamanitra ny vokatra izany teny izany dia fitahiana ary fahasoavana. Tsy fahasoavana mandalo na fitahiana mandalo fa mandrakizay, maharitra mandrakizay satria na dia ny lanitra azy dia afaka ho azonay amin'ny alalan'izany teny izay nozarain'izany androany. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola miteny aminay foana ianao ary mbola manana fotoana izay afaka manamboatra Jesosy malala dia indretindray izay manolotra ny fona eto anatrianao. Amboary Jesosy rehetra tsy mety na ny anatinay na ny ivelanay, amboary fa anao zay zanakao zay Jesosy karakarao zay Andriamanitra esory izay rehetra tsy mety Jesosy malala. Andreto izay vonona amin'izao fotoana izao ary minao fa izay tonga eto androany nandrehan'izany teny izany dia handatsaka am-po ary vonona ny ankatoa Jesosy ny sitraponao satria izany ange ny maharainay ianao dia ekenay ange izay lazainao Andriamanitra tianao zay ajainay ianao. Haleloia satria ianao rainay. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra ny amin'izao fotoana izao indray androany ahafahanay ihany koa hifampitondram-bavaka ary minao fa nanomboka tamin'ny fotoana voalohany soratana fotsiny reto fitondranam-bavaka reto dia efa eto ianao manatrika fantatrao sahady ny zavatra rehetra Jesosy ny ataona eto sisa dia hitanisa fa ny tena marina Jesosy malala efa enregistré ao amin'ny ordinateur ny lanitra ao reto fitondranam-bavaka reto ary dia efa manana valim-bavaka sahady ianao homanina ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Misaotra Jesosy afinahitra ny eo anao reny Aleluia, amen. Hanomboka ary tsika amin'izao fotoana izao ny fitondranam-bavaka. Hivavaka aloha tsika ho ana zaza anankiray izay marany amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny herinandro ity dia marary izany zaza izany ary mbola any amin'ny hôpitaly izy dia entsika mavaka izy mba hivoaka ny faran'izay aingana satria dia tena tsy mora ny mitsabo fianakavian'ny olona izay ato anaty groupe moa izay zaza izay dia entsika mavaka izy amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondram-bavaka ny Jese kely izay amin'izao fotoana izao Jesosy tsaronay ambavaka eto izy amin'ity alina ity. Jehovah Andriamanitra ny amin'ny hôpitaly izy amin'izao fotoana izao Jesosy
miady mafy ny reniny, miady mafy koa ihany ny dokotera sy ny mpitsabo rehetra manodidina azy, mandeha ny vola, ny fanafody, ny fitsabony isan-karazany. Fa zay Jesosy aty any anatin'ny vavaka no ahafahanay manampy azy. Ary fantatro fa zany ihany koa ny zavatra lehibe indrindra Jehovahandriamanitra dia ny fitondrana am-bavaka, satria ianao ange ny tompony fahefana rehetra, ianao ange ny tompony aina, ianao ange ny tompony fanapahan-kevitra no mbola fahaveloman'ny olombelona tsirairay avy Jehovahandriamanitra. Androany izay mitondra am-bavaka ny Jese amin'izao fotoan'izao Jesosy. Jereo manokana izy ary amin'ny hopitaly any Andriamanitra. Misaotra anao izay efa nisy fihatsarana izy, misaotra anao efa nentina am-bavaka izy dia efa nihatsara. Fa mbola mitondra am-bavaka ihany zay Jesosy mba hivoakainganany amin'izany hopitaly zany izy Andriamanitra, satria na dia ny vola hoenty manana amin'izany ange Jesosy tsy mora, fa izay nefa matoky anao Andriamanitra. Fa ianao ampahery ny ray aman-dreny, amatsy an'izay rehetra ilaina ianao Jesosy, ary hitondra hery sy tanjaka ho azy ireo ihany koa ianao. Ampaherezo izy, atrakao izy Jesosy, ary atao fantany fa eo anilany mandrakariva ianao ary tsy mandao azy. Indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka an'izao Jehovahandriamanitra dia fotoana tsy mba hanarinao ny olona izay mitady anao zao, fa eo mihitsy ny fotoana anehoanao ny voninahitra sy ny helonao. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra anao rery ihany. Alleluia, amen. Mangataka vavaka aho fa nivoaka ny hopitaly ny vadiko dia avy eo niverina indray any izy amin'izao fotoan'izao any anatin'ny soins intensifs dia mino aho izy fa Andriamanitra dia miantso azy amin'izao fotoan'izao. Mankasitraka indrindra amin'ny vavaka izay ataonareo nanana azy Covid izy dia avy eo nisy infection pulmonaire dia sous oxygène izy amin'izao fotoan'izao sy antibiotika ihany koa ary morphine. Dia ntsika mivavaka izany ray mpianakaviana izany amin'izao fotoan'izao any amin'ny hopitaly any izy dia hivavaka ho azy tsika mba mbola ho aseho an'Andriamanitra aminy indray any ny voninahiny, satria dia olona efa nentina mivavaka teto izy ary efa sitrana, efa tena sitrana izy mivoaka hopitaly dia niverina narary indray. Dia ntsika mivavaka izy mba tena hitodika mihitsy amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia miantso ao anatin'ny zavatra izay midona tahaka an'izao. Jesosy mitondra am-bavaka an'ity ray mpianakaviana ity zahay izay marary amin'izao fotoan'izao Jehovahandriamanitra, ary tsy mba aretina tsotsotra fa tena aretina mafy mahazo azy ny amin'ny hopitaly any Jesosy, fa izay nefa mivavaka ary izay mbola matoky foana fa na dia ny maty aza dia natsanganao. Ahoana moa izay Andriamanitra tsy hitondra am-bavaka olona marary mafy inonay ange zany Jesosy, fa mbola azonao atao ange Andriamanitra ny manangana an'izany olona izany, ary fantany tsara ny herinao, efa nahita ny herinao izy indray mandeha, ary amin'ity indray mandeha ity dia mbola mangataka ny famindram-ponao zay Jesosy mba hamangy azany amin'ny hopitaly any amin'izao fotoan'izao. Hanala ny fanahitenana sy ny aretiny ianao Jesosy, hanala ny fangiry firina ianao, ary amin'izao fotoana mahory azy zao mihitsy Andriamanitra no atao fitsapany fa antsonao mahery vaika eo amin'ny fiainany izao mahazo azy zao Jesosy, ary hitodiany aminao tanteraka mihitsy Andriamanitra. Atonga anazy tena mba hanolo tena ho anao ihany koa, hanompo anao ihany koa Jesosy, hanara-dianao ihany koa Jesosy malala. Ny fanasitranana azonao omena azy, fa tsy fanasitranana aina ange Jesosy ny tanjonao, fa lanitra ange Jesosy ny tianao omena azy. Dia androany izay Jesosy matoky sy mino fa amin'izao alina izao dia hijery an'izany ray mpianakaviana izany ianao. Dia misaotra indrindra Jesosy malala, voninahitra anao rery ihany. Alleluia, amen. Mitoy ihany tsika ao anatin'ny vavaka. Tahiny tombontsika rehetra mangataka vavaka mba hitoy foana ny vavaketo, ary mba ho sitrana ny olona rehetra marary. Alleluia. Izay fotsiny ny azy. Fitiavana be zany mba zava-dehibe ny hitondrana vavaka an'izany hoe mba hitoy foana ny vavaketo. Alleluia, satria dia tena marina tokoa fa mety tsy hitoy tsony tapaka ao ariana kely eo ao fahedsika am-bavaka izany, ary mahafinaritra be ilay hitanao fa hita mihitsy hoe tena mahafinaritra anao ilay fiarahana eto. Dia ntsika am-bavaka izy zany. Jesosy mitondra am-bavaka izay amin'izao fotoan'izao araka ny fanirian'ity ravavinay ity dia tsy no tapaka izao fandaharana izao. Satria nahoana? Satria Jesosy manomboka mangetahetanao izy, satria Jesosy manomboka mikasika ny fiainana ianao, mikasika ny fona ianao, ary manomboka mahita ny fahatsaranao izy, dia tsy no tapaka izany Jesosy raha amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ny ahafahany mahita anao, mandre anao, mahafantatra anao Jesosy malala. Dia mitondra am-bavaka izay androany Andriamanitra mbola ho hitarinao ane ny fotoana ahafahanay miaraka eto. Fantatria fa tsy maintsy iseho ny zavatra rehetra,
tsy maintsy ho tapitra zao fiarahanay zao fa mangataka kosa ny efiizay Jesosy mba ho faran'izay maharitra azonao atao no ahafahanay mbola hiaraka eto hifampahely hifampianatra hifanoro hifampitatana Jesosy hifampisitona mihitsy ho any an-danitra Jehovahandriamanitra fa zany angeny ataona eto Jesosy dia misaotra betsaka anao zay voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia, amen. Ivavaka ihany koa tsika ho an'ny olona marary ozy izy zay koa ny fangatahany teo vavaka koa zay Jesosy androany amin'ny fangataham-bavaka zay angatahany ty ravavinay ity ny olona zay rehetra marary Jesosy zany mba faniriny dia andray fanasitranana satria entina mbavaka satria nge Jesosy sitrana daholo ny olona rehetra zay rehetra marary dia ho kasihan'ny tananao amindranao fo tahaka andreo olona amina rivorivon'izay ny fanena taminao ny fanitsakitro ny fanisina mihitsy ny tady anao fa sitrana avokoa ary zay rehetra tonga teo dia nandray fanasitranana sy fahasoavana dia tahaka izany ihany koa Jesosy mba hifafanay zay rehetra takatra ny tananao Jehovahandriamanitra dia ataovy ho an'izay rehetra mitaraina sy marary ny fangirifirina amin'izao alina izao. Misaotra Jesosy amen. Tahin Jesosy pastora mivady mangataka vavaka fa tsy dia salamy za ny dadako ny anadahako mianakavy makasitraka indrindra pastora mivady mirary fahasalamana ho anareo maromaro zany tsy salamy zany dia tsika mbavaka androany Jesosy mitondra mbavaka ny tiankonana ity zay zay maromaro ny tsy salama ao anatin'izany tokantrano zany zay nefa Jesosy dia mino sy matoky farany tongotra ao no hijoro ao anatin'izany ankonana zany dia tsy hotamanao ny aretina tsy hotamanao ny rofy tsy hotamanao Andriamanitra ny fanahitainana sy ny virus sy ny zavatra maro izay mitondra aretina sy fahakelezanaina amin'ny olona amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra entina ambavaka mihitsy Jesosy tena fotoana ny aretina izao zay tsy voan'ny gripa dia voan'ny covid dia tsy voan'ny covid dia voan'ny cancer tsy voan'ny zavatra maro nge Jesosy ny aretina mifafy eto amin'ity tontolo izao ity. Androany dia mitondra mbavaka ny tiankonana ity Jehovahandriamanitra mba ho jerenao manokana ane izany tokantrano izany ary dia ho andalovanao anehoanao ny voninahitra ao ary dia ahita tokoa izy fa Jesosy mpanasitrany ianao Jesosy androany zay miantso ny anaranao mihitsy tononona mihitsy ny anaranao hitondra fanasitranana ao anatin'izany tokantrano izany hikasika ny dadany hikasika azy hikasika ny anadahany dia hanasitrana azy ireo anenao ho voninahitra ny anaranao re ihany Jehovahandriamanitra. Halleluia, amen. Tsika tahin Jesosy pastora mivady fiadanany no ameno ny androm-piainantsika tsirairay avy mangataka vavaka zoko mampionina tsy salama herinandro zay ohatra ny fisehon'ny covid fa za tsy nanao test fa nitolona mbavaka tato no sady niasa dia reraka ihany efa mba misy fahatsarany fa ilay mioma no natao contrôle dia tena loza be no nitenenan'ny dokotera hiantso amin'ny messenger za hiresaka momba an'io mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka iraisantsika eto mba ho salama aneo ny voninahiny ary ny atanteraka ny faniriako iroso ala-panahy misaotra zoko mampiona dia mankasitraka antsika rehetra mirary soa antsika rehetra. Alleluia, amen. Mangataka fa tsy manafaka efa fantatra ka efa mazava ao fa entina mbavaka ianao raha vavy malala dia mahereza ianao ny tenin'ny dokotera ozy ianao mampatahotra fa aza matahotra fa entina mbavaka ianao. Jesosy mitondra mbavaka ny tirahavavina ity zay amin'izao fotoana izao zay nalovany tsy fahasalamana anefa dia voatery tsy maintsy miasa ary dia tratra ny faharerahana. Jesosy mitondra mbavaka azy zay amin'izao fotoana izao ary ninona mety tenin'izany dokotera izany tokoa Andriamanitra mety mampatahotra mety zavatra ratsy mety tsy fantatro fa ianao ny feonao ny hainona eto androany ary tonga teto izy ny haino anao tonga eto izy haino anao Jesosy hivavaka aminao hitodika aminao fa tsy hitodika amin'ny dokotera tsy haino ny feon'ny dokotera. Jesosy malala mitondra azy eto anatrihanao zay amin'ity androany ity mitondra azy sy ny aretina eto anatrihanao zay ninona mihitsy Andriamanitra mety valiny zany contrôle zany ninona mety zavatra nytenen'izany dokotera zany dia efa fanay amin'ny rano zany amin'ity androany ity
jesosy a tena ovana amin'ny ranao zany amin'ity androany ity, ny anaranao no anovan'izany jesosy, ny tananao no anovan'izany ary dia iovy zany jesosy a. Ny teninao ingeny efa laza fa ho tanterahanao tokoa ny fanasitrana anazy dia androany tena hanatanteraka ny fanasitrana anazy ianao, tsy manontany ianao na inona ny aretina na inona fa ny zavatra fantatrao dia Andriamanitra lehibe ianao mahefa ny zavatra rehetra ary tsy misy tsy hainao atao. Dia misaotra jesosy malala eto mbavaka ihany koa ny fandrosoany ara-panahy satria izany ny lakile an'izao zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainan'izao jesosy a. Dia atoseo foana izy ampaherezo, mety mandalo ady, mety mandalo fanenjehana, mety mandalo zavatra maro fa ianao anefa eo anilany eo foana ampahery azy. Dia misaotra jesosy a, voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja, amen. Fiadanan'i jesosy a ho aminareo vady sy ny ankohonany. Za mangataka vavaka ho an'ny dadako fa voan'ny gripa sady mikohaka be a, niakatra désuite ny tensiony. Tsy nanao test fa tsy hay na covid fa mahatoky fa jesosy anasitra anazy mankasitraka anareo vady dia jesosy anie amaly fitianareo hatrany. Mety nambavaka izany iray mpianakaviany izany. Toy nambavaka amin'ity mpianakaviany ity zay jesosy amin'izao fotoana izao izay marary voan'ny covid, tsy fantatra na covid fa dia voan'ny gripa mikohaka. Jesosy malalo entina eto anatrehanao indray izany androany. Betsaka nefa ny sitranonao tao anatin'io ankohonan'io ary efa nanehonao ny voninahitra ao. Izay rehetra nentina mbavaka teto dia sitrana avokoa. Halleluja, isaorana ny anaranao izany androany. Raha mbola misy ihany koa ny aretina dia mbola misy ny fanasitranana jesosy. Ianao eo foana, ianao vonona foana ary ianao dia miasa foana Jehovah'Andriamanitra, miasa foana ianao jesosy ary tsy miova ny herinao. Androany ny tanam-pitiavanao nangatana hitsotrany amin'izany iray mpianakaviany izany ary dia hitondra fanasitranana ho azy amin'ity alina ity any jesosy malala, hanamaivana ny tratrany ianao anatin'izany kohaka izany, halala ny virus, ny gripa sy ny zavatra rehetra ao anatiny ao ianao jesosy. Izay rehetra manelingely azy dia hoe sorina amin'ny tananao mahery amin'ity alina ity. Misaotra jesosy, voninahitra ao anao rery ihany. Amen. Ny tompo hatrany anareo mianaka pasteur mankasitraka amin'ny joro vavolombelona satria efa miasitrana nenito sy zokoko nangatahako vavaka teto. Misaotra jesosy, mangataka vavaka sandry mampiona mba ho sitrana tanteraka, ho salama tanteraka ao amin'ny tendako. Mankasitraka anareo vady foana, mitombo hositra hatrany anareo vady. Amen. Etsika mbavaka renao a mba ho sitrana tanteraka izany tendanao marary izany. Jesosy mitondra mbavaka ny tireny mpianakaviana ity zahay amin'izao fotoana izao izay mbola marary ny tendany jesosy dia mbola mangataka foana izay ny ranao sarobidy nalatsaka teo ambony asy fijaliana jesosy angatahany mihitsy ikorina ao anatin'izany tendany izany, tahaka any misotro an'izany mihitsy izy dia midina ao anatin'ny tendany ao ny ranao ary dia mamafa ny aretina rehetra, mamafa ny fanaitainana rehetra, ny fivotosana ny zavatra rehetra izay mbola manelingely azy ao anatin'io tendany io jesosy. Angatahako mihitsy amin'ity androany ity, tena ho fafana, ho tena lalovan'izany ranao izany ary dia tsy hahajanonao ny aretina sy ny rofy fa hiala amin'ny anaranao jesosy izany aretin'ny tendany izany. Misaotra anao ny amin'ny valim-bavaka izay efa azony hatramin'izay ary mino fa mbola aneo ny herinao sy ny voninahitra ianao amin'ity indray mitolaka ity indray dia hitondra fanasitrana tanteraka ho azy, ampitomboy ny finoany, ampitomboy ny fahatokiany anao fa mahay zava-mahagaga sy takatra ny sainanao jesosy malala. Misaotra Jehovah'Andriamanitra, voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja, amen. Fiadanan'i jesosy ho amin'ny pasteur Menakavy. Halleluja, fijoroana vavolombelona, voninahitra n'Andriamanitra fa ny formation zanako izay nangatahako vavaka teto dia azony avokoa. Halleluja, ny diplôma 2 ary ny karamako nangatahako vavaka koa dia azo soamantsara. Misaotra ny groupe sanareo vady, tahiny jesosy hatrany anareo rehetra ary mbola mangataka vavaka fa hiala ato dia ho tonga soamantsara ny amin'ny agence ary mahazo asa tena ahavitako ny vavaka sabata ary ny taratasiny zanako mba jesosy no andamina ny dingana rehetra. Amen. Misaotra indrindra jesosy ombanareo hatrany. Halleluja, entina mbavaka ianao tsy aza matahotra izany intsony fa ianao olona efa nanokatra lalana anao Andriamanitra dia tsy manakatona an'io intsony ary ny zavatra rehetra hitondrany anao dia makany amin'ny tsara, makany amin'ny tsara. Tsisy mihitsy hoe tsaratsara dia avy eo somary tsaratsara dia avy eo lasa ratsy indray dia avy eo indray. Andriamanitra tsy manao an'izany fa miakatra makany amin'ny tsara foana
ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Misy fotoantsika mety mandalo ady kely fitatenana kely fa ny vokatra an'io ny fehin'io dia mihatsara io. Aleloia. Entsika mbavaka ary izany zavatra izany. Jesosy malalo misaotra anao zay ny amin'ny valim-bavaka izay nomenao anty rahavavy ity, ary averinao anao rery ihany ny voninahitra raha azony zanany zany diplôma zany Jesosy, dia satria no ny herinao tsy afaka ireare izy fa fahaizana fahalalany, fa raha tsy ianao nanome asaina tsy vitan'izany. Ianao nomena voninahitra ao anatin'izany fahombiazana zany Andriamanitra, dia averinao anao avokoa ny tera ny saotra ny asa mendrika anao zany Jesosy. Ankehitriny ihany koa Andriamanitra misaotra anao zay fa azo ny karama izay nentina ambavaka ange Jesosy, dia nomeny ny patron ny karama tsy afaka mitazona an'izany amin'ny zanakao ny patron, satria tsy izy ireo no mandidy fa ianao no tompony teny, ianao no tompony baiko, ary izay tianao atao amin'ny zanakao no atao. Misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka anao, ary ankehitriny mba hialany amin'izany toeram-piasany zany indray izy Jesosy hitady asa hafa. Ny zavatra fantatray dia izao, ianao tokoa manana ny lalana heverana anay, hevitra heverana ary hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mandrakizay. Zay Jesosy, raha miala amin'ny toerana iray dia hifindra amin'ny toerana iray. Ny zavatra fantatray rehefa miaraka aminao zahay dia mihatsara. Tsy afaka eritreritra hita surprise ratsy mihitsy izay Andriamanitra, ary tsy eritreritra an'izany akory azy. Efa fantatray dia izao, mihatsara ny fiainanay ao aminao. Omenao asa tsara izy Jesosy, ahafahany mivavaka bebe kokoa, ahafahany mitandrina sabata, ahafahany manao ny sitraponao. Aleloia. Petraka eo am-pelatananao ny fialany ao amin'izany patron zany, tsy hisy olana na dia kely azy, ary dia mialao izy dia omenao efa toerana vao homanao azy indray. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery. Amen. Shalom. Momba ny misy antsony tompo ao anatiny, tokony anao izy ia hitako le mesagenao rahavavy dia malahelo be anazy ianao, fa etsika mbavaka izy fa araka io teninao io misy antson'Andriamanitra kotsianao aminazy, dia atenenao azy foana hoe mandrosoa ara-panahy, dia zay io koa moa zany samy manana ny atao hoe mandrosoa ara-panahy. Araka io teninao io dia zay ny ataoko hoe ampitao aminy fotsiny hoe mandrosoa ara-panahy, fa ilain'Andriamanitra ianao androso bebe kokoa mbola tsy ampy izany ny teo aloha mato miseho daholo ny zavatra rehetra, dia mahereza hono hoe mivavaka izay Jesosy ho an'ity renim-pianakaviana ity izay marary amin'izao fotoana izao, ary dia tena hoe marary foana Jesosy, tsy mety milamina mihitsy ny fiainany, anitrany amin'ny karama dia tsy omeny ny patron, satria dia tena mandalo ady mafy. Jesosy amin'ny fantatray dia ianao Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zakanay izany ianao, fa izay zakanay ihany nomenao anay. Ary eo ambadika izany dia misy lalana efa voasorotra tokony ho an'ny tsiray avy. Jesosy malala atao fitsapany hoe io ny Galileo amin'ny fiainany, ary ahafahany mampitodika indray ny fiainany ao aminao bebe kokoa Andriamanitra. Misy lalana tianao hitondrana azy ao anatin'izao izy mandalo ady izao mihitsy Jesosy, ataovy miaino ny feo anao izy, ataovy mandre ny feo anao izy Andriamanitra. Tsy hitaraina fotsiny any, tsy hitady vahaolana fotsiny any na hitady fanasitranana, fa tena horeny mihitsy ny feonao miantso azy amin'izao fotoana izao, ary dia amaly izy ka anao tahaka ny Samuela hoe inty aho. Aleloia. Jesosy tena mangataka izay amin'ity androany ity, aneo ny voninahitra ao zany olona izany, ary tsy ireo manokana. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Miarahaba tompoko, mangataka vavaka mba ho afaka miasa malalaka sy madio fa tsy asa noara, mankasitraka tompoko. Afa etsika mbavaka izany. Jesosy mitondra mbavaka n'ity olona ity izay mangatavavaka amin'izao fotoana izao, mba te hanana asa tena milamina tsara, asa tsy misy raorao, tsy misy arakaraka, fa asa deklare tsara Andriamanitra, tsy ny asa amin'ny oara Jesosy, dia mangataka izay androany hanokafy lalana izy Jesosy, hanokafy lalana eo amin'ny fiainana izy Jesosy malala. Izany mba faniriany Jesosy eo dia entina eto anatrehanao izany, satria
izy mino sy matoko fa raha hoetiny eto aminao zany dia ianao anao zavatra eo amin'ny fiainanao amaly azy, ianao anokatra lalana ho azy, ianao mihitsy Andriamanitra anao anolotra azy izay olona tokony hampiasa azy, olona afaka hidéclaré azy mazava tsara dia ankinonay aminao Andriamanitra ny fiainany izany olona izany. Dia misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Tahin Jesosy pasteur Zoko Mampiona za mba mangataka vavaka mba ho lafo ny tany izay amidiko any Madagasikara. Amen. Mankasitraka nena Jesosy amin'ny fity ho anareo. Entina vavaka Jesosy ny tany izay amidiny ity ravavina ity any Madagasikara amin'izao fotoana izao Jesosy angatahanay mihitsy mba ho lafo amin'izay ho fitahiana ho azy ahafahany manao zavatra hafa amin'ny vola izay azony Jesosy malala. Ianao ny hikasika olona Jesosy any ambadimbadika any mitady tany ho vidiana ary dia tena tany ohatrany io anazy io mihitsy ny tadiaviny izany olona izany Jesosy, ary ampanatona ho azy Jesosy izany olona izany, hitady mihitsy izany olona izany, hiteny aminy tiako vidiana ny taninao. Halleloja. Indrindray mety zavatra sarotra ny mino an'izany fa tena azo inoana tsara satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahay zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Jesosy ampiony amin'izay olona tena hividy an'izany tany izany izy. Entinay ambavaka mba ho lafo amin'ny vidiny tsara, tsy ho fatantoka izy amin'izany Andriamanitra fa dia tena ho lafo ny amin'ny vidiny izay nieritreretany azy an'izany tany izany, mba ho fitahiana ho azy ary fitahiana ihany koa ny olona izay mahazo an'izany tany izany. Dia misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Tahin'ny tompony areo mivady pasitera mangataka vavaka ho an'ny zanako fa bevoka izy no voan'ny Covid dia ho sitrana sy hanao mora ny fiterahana. Misaotra Jesosy sy isika rehetra. Entina mbavaka Jesosy izany ireny mpianakaviana izay mitondra voka nefa dia voan'ny Covid izany amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo entina eto anatrehanao izany. Hainao atao izany Covid izany ange Jesosy aretina tsy natoraly ange izany Jesosy, virus nalefa ny fahavalo nalefa ny devoly ary ianao ny fahavalon'izany voalohany Jesosy. Entina mbavaka mihitsy izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra tena atolotra ho anao izy sy ny zaza ho akibony, ho jerenao ane izy Andriamanitra. Esory amin'ny ranao Jesosy izany virus any anatin'ny vatany izany, tsy mahazo mikasika ny zaza ao anatin'ny kibony, tsy mahazo mikasika ny inona ny amin'ny fahasalamany amin'ny anaranao Jesosy, tsy mahazo mitondra na inona na inona fahasarotany ao amin'ny fiterana na fahasarotany amin'ny fitondrany voka Jesosy malala izany virus izany, fa mandalo fotsiny izany dia tahaka ny gripa rehetrarehetra fa tsy mahazo manararoatra na inona ao anatin'ny vatan'izany vehivavy izany amin'ny anaran'i Jesosy tokony sabata. Entina mbavaka ny fiterahany mba tena ho mora, hanao mora tokoa ary dia tena ho fahagagana no hiteраhan'izany olona izany. Misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Mangataka vavaka mba hamerina trosa ireo rahavaviko sy ny havany vadiko, tompo hikasika ny fony mba handoavany trosa am-pilaminana tsy sady. Amen. Amen. Dia tena marina tokoa izany satria tsika rehefa mampindrana vola olona dia tsika mihitsy no mievite ny fifamaliana sy ny ady satria dia matetika dia eo foana no misy olana. Dia tsika mbavaka mba hikasika ny fony any Andriamanitra dia amerina moramora fotsiny ny volanao. Jesosy amin'ny tona mbavaka ny tiravavy ity izay nametrosa ny rahavaviny sy ny havany vadiny ary dia any izany vola izany. Indraindray Andriamanitra rehefa mangina izahay tsy miteny dia manararoatra tokoa ny olona. Izay nefa tsy manana afa-tsy ianao, tsy manana afa-tsy ianao ary ianao any hikasika ny fony, ianao any Jesosy mba ampody ny sainy ary amerina ny sainy, amerenany an'izany vola izany satria dia ilain'ny mpanomponao izany vola izany Jesosy malala. Dia mba ho averinao aminy, mba ho averiny aminy ane izany vola izany Jesosy tsy te hiady izy, tsy te izy fifamaliana, tsy tianao ninina fa ianao fanamasina ny tiana hiasa ao anatin'izany ary dia matoky anao izahay, matoky anao satria ianao nge nefa ny teny raha angina izay dia ianao no hiady ary hatramin'ny zavatra tahaka an'izany dia apetraka aminao, tsy ny olana be sy ny zavatra ny aretina sy ny sisa ihany fa hatramin'ny zavatra ohatr'izany tiana hianginana ary dia tiana apetraka aminao ny adinay. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Fiadanany tompo pastora mivady, za pastora mangataka vavaka ho an'ny fianakaviana rehetra mikorotana sy mankahalana ary indrindra ny asako ato pastora
Makasitraky indrindra tahin Jesosy hatrany any ianareo mivady. Ao fa entina-bavaka ianao. Any Koety, mahafinaritra, manampy ny ankizy any Koety ianao zany. Ary mahafantatra anao itsika mbavaka ary. Jesosy mitondra-bavaka nyity rahavavana ity izahay, izay manana fianakaviana mikorotana ary dia misy fankahalana azy ireo fianakaviana ireo. Entinay mbavaka Jesosy malala, ianao nefa laza fa raha mivavaka izahay ka matahotra anao, mankatoa anao dia anatin'ny fahafarinay aza dia ampiafanao aminay. Ary indraindray tokoa ny Andriamanitra ny devoly dia manao izay ampisara-bazana, manao izay ampifankahala, iadivana. Fa Jesosy malala ny fananao masina mihitsy androany no andravany izany hevitry ny ady zany, andravany hevitry ny fifandrafiana sy ny fankahalana Jesosy. Ary dia ireo havan'ireo mihitsy no tady fihavanana amin'ity rahavavy ity. Ninona mety nankahalana azy, mety nisy tokoa ny fahadisoan'ity rahavavy ity. Fa ny zavatra fantatray Jesosy dia efa tonga eto izy ary efa niverina ho tahaka ny zaza izy, ny bebaka izy, efa manatona anao izy. Ary ianao no hamafa ny fahadisoany rehetra. Dia tahaka izany ihany koa ireo havanareo Jesosy fangio mba hamitra-pihavanana aminy, hiala ny ady sy ny korotana sy ny fankalana ao anatin'izany fianakaviana izany. Tena mbavaka koa ny asany amin'izao fotoana izao Jesosy, any an-tany lavitra any. Tena mila anao ange Jesosy ireo ankizy any Koety ireo amin'ny zavatra rehetra ataony any mila anao ireo. Tena mbavaka Jesosy amin'ny patron mba hitondra azy tsara, ahita fitia amin'ny patron izy. Ny karama tsy ho falifalian'ny patron, ny asa tsy asa an-terivozona, tsy fanandevozana, fa tena izay ny fanarahana tokoa no ataony. Dia misaotra Jesosy malala ny amin'ny valim-bavaka, voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Tahin Jesosy pastora mianakavy kely, misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavana narotsany taminay. Dia misaotra nareo vady ihany koa ny amin'ny fitondrana mbavaka. Andriamanitra ny hamalisoa anareo. Mangataka vavaka mba azo proposition trano pasteur mankasitraka indrindra. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny valim-bavaka izay nomenao an'ity ireny mpianakaviana ity. Tena hoe nahafaly be anay loatra izany ary averinay ho anao ny voninahitra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao nge ny asa tao anatin'izany, izay dia fitaovana fotsiny ihany. Fa tsy mendrika koatra na dia novalianao vavaka aza nefa dia noho ny fahasoavanao dia namaly vavaka ianao ary voakasika izany zao tokantrano zao, voninahitra ny eo anao Jesosy. Ankehitriny dia mangataka izay Jesosy ny fahazahoan'ny trano izay efa ela tokoa no efa nangatahany Jesosy dia mbola angatahana eto anatrehanao indray androany. Tsy hitsahatra ny hangataka izay tsy hitsahatra satria ianao nge no ny teny mangatah dia omena ianareo. Ary raha mitoetra ao anatinareo ny teny koa ianao dia hangatao izay tianareo fa omenanareo izany. Jesosy efa mampitoetra ny teninao anatin'ny tokantrano izao reny mpianakaviana izao ary angatahana Jesosy izany ny faniriany ny mba azahoany proposition anaty trano dia azonay angatahana aminao zany satria ao aminao ny zavatra rehetra. Dia mangataka Jesosy mba azo an'izany izy. Jesosy malala mialoha an'ity printemps ity, amin'ny anaranao Jesosy mialoha an'ity printemps ity dia tonga ho aminy proposition. Ary dia amin'io printemps io izy trofokorana amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata hifindra trano ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mihoatra amin'ny printemps hifindra trano amin'ny anaranao Jesosy. Tena entiko ambavaka ary tena tsofokorano ny anaran'i Jesosy tompony sabata. Ahita trano izy ary hifindra trano soma tsara, trano amin'ilay tena tiany mety aminy satria zanakao izy Jesosy. Dia toloranao zavatra tsara, zavatra mahafa-po azy. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Misaotra raha ny kely fotsiny aloha. Tahin-dom pastora mianakavy
mangatabavaka fa nanofo ratsy be aho tamin'ny alina ary tena ohatran nisy fanafiana tampoka tonga tamiko rehefa atoandro ny andro ka ilaiko famonjeny Jesosy mba tena hanapaka izany biby voateliko tao anaty nofoko io. Nisy devoly betsaka hitako dia hoy aho hoe anareo tsy maharesy ahy fa Jesosy manaraka amiko. Kay nisy bibin-dranomasina kalmar misy tsilotsilo nijereko tonga maro be koa ka nandady mafinitra tao am-bavako ka notoeriko ny sady navoakako fa mbola nisy tafatelina. Noho ny atoandro ny andro dia tsy haiko fa tafa mifamaly tamin'ny zokiko aho fa efa nibebaka fa mbola mangatabavaka ho fanamafisana ny fitiavana an'Andriamanitra sy fatahorako azy. Mankasitraka anareo mivady voninahitra an'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy. Amen. Etsika mbavaka mihitsy izany fa misy devoly manafika tokoa, marina ny teninao dia misy asana fanaratsy mihitsy ny tena te hanelingelinanao io, te manafika anao te hiditra ny anatinao mihitsy ary tsy hoe ny devoly fotsiny fa misy olona mihitsy miezaka manao zavatra anao dia mila mitandrina ianao ny amin'ny manodidina anao ary ny rahafafinao ozy ianao lasa famaly taminao misy antony daholo izany rehetrarehetra izany fa mila mitandrina isika fa indraindray ny devoly dia afaka mampiasa olona maro be haminganana antsika na hanafiana antsika dia tsika sady mitandrina no tsika sady mivavaka ihany koa nefa ao anatin'izany fa za matahotra ianao fa resinao marina nge ny teninao tsy maharesy anao izany indreo, tsy maharesy anao izany izy fa tsika mbavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka nyity rahavavina ity izay matsiaro tokoa fa misy fanafiana ataon'ny devoly anatin'ny fanahany any ary dia hitany anatin'ny nofo izany Jesosy malala. Misaotra anao izay fa tsy hafeninao azy ny zavatra misy, ny zavatra manodidina azy dia hitany avokoa ary misaotra betsaka anao izay fa nomenao hery izy tao anatin'izany ary afaka miteny amin'ny fahavalo fa mandresy izy ary tsy resiny izany devoly izany. Jesosy izay tsy resiny devoly izany. Azony devoly atao no manao sarinady aminay, azony devoly atao no manelingelina anay indraindray fa ny mandresy anay tsy azony atao. Tsy manana fahefana amin'izany ny devoly, tsy manana hery amin'izany ny devoly ary ny devoly dia fahavalonay eto mivantana, fahavalonay an'izao fandarana izao akaiky ny devoly ary tsy matahotra devoly izay fa ny devoly no matahotra anay. Ankehitriny izao izany mitondra mbavaka ny tiravavy ity ao anatin'izany tokoa dia betsaka ny asan'ny devoly izay manafika azy, mety mampiasa olona maro be mihitsy ny fahavalo, ny olona manodidina azy ihany no ampiasain'ny devoly hanosavy azy, hanao zavatra azy fa androany. Iza moa Jesosy tsy efa nampiasain'ny Losifera fa mbola tsisy naharesy anao, mbola tsy nisy na dia iray azy. Halleloia, afaka nitsangana ka nandresy ny herinao Jesosy. Androany izay dia mitondra mbavaka azy Jesosy malala voalohany indrindra esory ny tahotra ao anatiny ary ataovy matoky anao izy, ampitomboy ny finoany, ampitomboy ny heriny, ampitomboy Jesosy ny fahefana ao anatiny ahafahany mandresina izany heriny maizina izany fifanomenao anay nge izany fahefana izany, anitsaka maingo, anitsaka mena rano, izany ny fahefana nomenao anay fa tsy fahefana mamono bibikely, mamono zavatra kely fa tena ny mahery mihitsy nataonao eo anoloanay mba horesenay ary dia resinay izany amin'ny anaranao Jesosy. Androany dia afindrako any amin'ity vehivavy ity mihitsy ny fahefana rehetra izay nomenao azy Jesosy, afindra amindrana any amin'izao fotoana izao ary izy dia hosoranao Jesosy, hanosotry ny délivrance omenao azy ny anaranao Jesosy. Fantatra efa tsy faly ny devoly mahita ny délivrance izay ataona eto foana ary dia miatady ny hevitra rehetra anafiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fefenay amin'ny ranao mihitsy izany rahavavina izany, fefenay amin'ny ranao, tsy mba azo manao na inona azy ny devoly, tsy mba azo mampiseho ny inona azy na dia anatin'ny nofony lalina indrindrany azy an'Andriamanitra izany fa tsy anao ry Satana, tsy manana fahefana amin'ny olona fa avy eo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy tokony Satana. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fandresena omenao, misaotra fa momba anay ianao. Alléluia. Amen. Tany Jesosy pastora Vady, mankasitraka indrindra fa ny rahavaviko nangatahana vavaka tamin'ny herinandro teo dia teraka soma tsara dia raina Jesosy. Alléluia. Ary mamako nangatahana vavaka dia salama ihany koa
dia tena manasitrana n'Andriamanitra tsika eto fa dia mankasitraka na mivady hatrany. Aleloia, amen. Mankasitraka fijoroana vavolombelona fa mampahery dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Dia arabaina na azo zazakely indray nareo amin'ny lafamia dia mitombo taiza maroro taiza hotahina ny zazakely sy ny reniny sy nareo mianakavy kely. Haleloia, amen. Taintom pasteur, fijoroana vavolombelona kely ny nampisehoantsika fa be nampisehoan'i Jesosy anahy fa velona izy sy mahay ny zavatra rehetra, impossible au possible. Dia tsinona izany fa namonjeny anahy tao amin'ny fangirifirina sy ny fanaitainana très très fort, juste fotsiny ny antso ny anarany za dia foana taminy. Plus ireo havako ara-panahy amin'i Jesosy nanampy be anahy taraina tamin'i Jesosy. Je suis en bonne santé izao ary mbola tsy nahatsiaro fahamahivanana ohatran'izany hatramin'izay narariko. Dia amen be Jesosy misaotra azy dia mamangataka vavaka za mba azo voninahitra sy fahasoavana ohatran'izay azoko tamin'ity moaty, indrindra famille pasteur Rajo izany. Halleluja, amen. Halleluja, voninahitra ho an'Andriamanitra arapaina fa tafavoaka tao anatin'ny ady mafy. Ary dia tena ianao io na isany mibata fandresena ngeza indrindra teto. Avy ny fotoana mbola tsy ampy fijoroana vavolombelona io, kely loatra tokoa. Fa nanomana izahay aoriana kely eo vidéo iray manontolo mihitsy témoignagen'izy ity. Dia ahitinareo hoe ohatrany ahoana kay Andriamanitra rehefa manangana olona tena efa mba vahoana ny fahafatesana. Dia ho hitanareo anatin'izay vidéo izay fa homaninay ato anatin'ny 15e anniversaire moa mba hanamaria antsika ihany koa ny 15e izay zavatra satria dia tena ingeza be dia be mifankaga nefa niseho teto be dia be ny marary be efa sitrana teto, ny olana efa nivaty teto tena be dia be, tsy voatanisa fa ity indray mitoraka ity tena anisan'ny ngeza indrindra teto. Ary tsy haintsika ny tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra amin'izany ry havana malala. Tsy zahay no inona tsika, tsisy ninona tsika, kely tsika ary tsy mendrika tsika, fa Andriamanitra tena lehibe ary manao zavatra tena lehibe izy dia voninahitra ho anazy rery ihany. Za matahotra ianao fa ianao ngena tsy entina mbavaka tsony izay efa tafian'Andriamanitra ny voninahiny ianao izao efa tena nazy tanteraka ianao. Entina mbavaka ny batisanao, izay izao no entsika mbavaka zao. Ao anatin'ity vavaka ity dia hitona mbavaka ny batisany rahavavy tsy manina natonony keo sana eto zany anarany rahavavy misy fita, rahavavy lalahy. Etsika mbavaka ny batisany satria izy mijoro vavolombelona io tsy mampanina mihitsy satria hoavy ary ny fotoana mbola ho hitanareo izy tena hijoro vavolombelona eto. Dia ny batisany izay ataontsika atoato. Ny batisa ihany koa ny rahavavitsika anankiroa izay eritreretina ho atao atoato ihany koa hotonono keto ny anarany tsy maninona. Ny batisa ataontsika amin'ny sabata dia ny batisa ny rahavavy amboarantsika. Aleloia, hoentsika mbavaka mba ho tontosa soamatsara izany ny batisa izany amin'ny sabata ho avy izao. Dia misy rahavavy anankiray ihany koa mbola tsy hotonono keto aloha ny anarany fa hoentsika mbavaka ihany koa fa ho ataontsika batisa atoato raha sitrapon'Andriamanitra moa izany fa fandaharam-potoana fotsiny no angatantsika amin'i Jesosy. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra anao izay amin'ny fijoroana vavolombelona n'ity rahavavy kelina ity. Dia rahavavy lalahy zany Jesosy izay tena hoe raha fisaorana na mbola fifadikanina 10 andro aza angamba Jesosy tsy ampy tena tsy ampy isaorana ianao ny amin'ny fahasoavana izay nataonao Andriamanitra. Satria dia tena renay hoe lehibe ianao Jesosy. Na dia izay aza dia nahita, aleloia, fa kay ve Andriamanitra tena tonga hatramin'izany mihitsy ny herinao. Ary dia misaotra anao izay fa nasehonao teto amin'ity fandarana kely dia kely ity fa eto ianao. Ary tena momba anay ianao, fifalinao anay izany ary atolotra ianao ny voninahitra ny dera ny haja ny saotra hatramin'ny taloha indrindra kao mandrakizay Jesosy. Apetraka aminao ny fijoroana vavolombelona izay karakaraina amin'izao fotoana izao Jesosy, aentina hanomezana voninahitra aminao, analana baraka amin'ny devoly ary dia ho afa-baraka mihitsy Losifera ao anatin'izany témoignage izany. Hitsanga menatra mihitsy Losifera sy ny miaramilana ao anatin'izany témoignage izany Jesosy.
nangatany aminao ny fanatanterahana izany, ny fanomanana ny zavatra rehetra ho lazainao anatin'izany, tsisy afa-tsy homena voly, fanomezam-boninahitra ny anaranao. Aleloia. Dia hisandratra tokoa anenao Jesosy. Ankehitriny entiny ambavaka ny batisany, hiroso amin'izany izy, ary dia apetraka eo am-pelantananao ny fanatanterahana n'izany. Izany ny zavatra tena tanjonao tamin'io rahafavy io, izany ny tanjonao ary tsy namelanao azy. Ho tavela tena am-pelantanany devoly fa nosotominao teny satria misy lalana tianao hitondrana azy. Dia apetraka aminao ny fandaminana izany programme izany Jesosy. Ny batisany rahafavy amboarantsika apetraka aminao ihany koa amin'ny sabata ho avy izao Jesosy. Hitanao ny etaetany ny ao am-pony, ny faniriany mafy dia mafy ho atao an'izany batisy izany, ary dia nizakatsakana rehetra dia rahavarafaina sy potipotiana amin'ny lalànao Jesosy. Satria fantatra efa tsy mahafaly ny devoly izany batisy izany, fa nahafaly ny devoly na tsy faly. Ny olona anankiray rehefa voafidinao dia tsisy azo sakanana, ary tsy voasakanizana iza Jesosy fa ho vita batisa ny anaranao any izany rahafavinay izany. Apetraka aminao ihany koa ilay rahafavinay anankiray izay mangetaeta mafy atao batisa, apetraka aminao Jesosy. Zavatra fantatray dia vita batisa izy. Ny fotoana no miandry fa ianao efa niandro sy nividy sahady ho amin'izany lalana izany. Misokatra ho azy ireo ny farafaran'ny lanitra Jesosy. Miditra ao sisa nataon'izy ireo, fa ny fiainana mandrakizay dia fanomanao azy. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao irery any. Halleluia. Amen. Tany Jesosy pastora Zoko Mampiona sankonany. Dia misaotra mialoha Zoko Mampiona, hatreto aloha. Aza atao hoe hatreto aloha misaotra an' Jesosy fa tsara be, tena misaotra an' Jesosy mihitsy tsika fa tsara be, tsy hatreto fa mandrakizay hony a. Hatreto aloha misaotra an' Jesosy fa tsara be, zahay mianakavy dia androany aloha dia anao fisaorana fa misaotra Jesosy fa vita soma tsara le mariazy ny rahavavy nangatahana teto tamin'ny 2 herinandro lasa teo. Faly be ny tenako dia mbola miandry ny zavatra nangatahy teto. Mankasitraka pastora Zoko Mampiona sy ny mpiara-mivavaka rehetra dia tahin' Jesosy. Aleluia. Amen. Ilay tomobily nangatahana vavaka teto nandeha. Aleluia. Tandinareo ve nisy tomobily ny antsika mivavaka teto? Tomobila tsy sadika simba moa izy zay sa nanina dia nandeha le izy. Saotra Jesosy. Toizako aloha fa mankina azy. Ilay tomobily nangatahana vavaka teto nandeha izy izao. Izy androny izy lasa maty tanteraka ndraika le izy kaika ny tsy toizako lefa le toyany. Nandeha zany le izy dia avy eo maty. Anovatika amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao io tena marary be vazana, ary mba mangataka vavaka izany mba hitombo ny finoana. Halleluia. Amen. Ny santson'Andriamanitra tonga ao amin'ny ankohonanao rahavavy, efa tena miantso anao Andriamanitra, miantso anareo. Dia ireo zavatra mitrango izao zany aza atao mampisavy fotofoton'ny sainao, satria nisy toritentsika zay indray taona zay tamin'ny 2018 zay toriteny zay. Nafinaritra be manao hoe ny zanak'Israely rehefa hiala tao amin'ny tany Egypta dia ohatran'ny voamaika ny mafy ny miady, ny mafy ny zavatra nitranga. Indraindray ohatran'ny tsaraky ny eritreretiny izany hoe za ve Jesosy mba manomboka manao pa manaraka anao dia maninona mitranga atao, lasa marary ny vady, maty tôbila, ny zavatra mitranga. Dia zany zavatra zany tsy atao mahakevy fa lalan'ny dian'i Jesosy mihitsy izany. Ny zanak'Israely no mivoaka tao dia ny mafy ny ady. Fa izany akory tsy midika hoe tsy ho tafavoaka tao zareo, tsy midika hoe tsy hanao fahagagan'Andriamanitra, ary tsy midika hoe tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana. Tsy ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manomboka manara-dian'i Jesosy dia misy tokoa ny ady, ary eo ny sapanany eo. Be dia be ny olona rehefa tonga eo amin'ny toerana io dia miverin-dalana dia kivy izao ve no mavaro, za tsy hivavaka intsony. Ozy ilay rahavavy anankiray izay hoe za tsy hivavaka intsony, za hiverin-dalana, nefa izy raha mbola tsy nandroso akory. Ka ny zanak'Israely angeny fa nandalo ady fa mbola tsy niala tao akory, mbola tao. Vao tonga fotsiny ny teny hoe afaka nareo, hoentinareo ozy Mosesy sy Arona, andehetsika
vao zay fotsiny ny tonga fa mbola tsy hiala tao ny tongotra zareo, mbola tao izy, mbola nijanona tao izy, fa tsy midika izany hoe tsy ho tanteraka ilay teny. Dia efa tonga taminao ny tenin'Andriamanitra, dia ny tenin'Andriamanitra ho tanteraka aminao. Halleloia. Fa io zavatra lalovanao io io ilay tena asa-panana hoe anahoana fizahan-toetra io, androso ve ianao sa hiemotra ianao, hijanona ve ianao sa andeha. Fa aza mijanona, satria raha mijanona eo ianao dia farao foana no hitanao eo. Ny zanak'Israely raha nisafidy hijanona teo dia farao foana ny hitany teo, mandrakizay tsy afaka teo intsony izy, fa dia farao ihany. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa ao anaty ady no miverin-dalana dia tsy mahita fa tsy ady foana amin'izay tsika, dia mody omena farao tongolo sihana eo ihany fa andeha vao mandrakizay. Fa anjarantsika no mametraka safidy amin'ny fanarahantsika dian'i Jesosy. Lava be ny zavatra tenegniko satria tia ampahery an'ity rahavavy ity. Fantatro fa mandalo ady izy amin'izao fotoan'izao, ary ady ara-panahy ilay izy, dia resentsika ara-panahy ihany koa. Dia aza kivy ianao, aza mametraka fanontaniana koa hoe za ve mavavaka dia izao no mahazo anahy. Teneno hoe Jesosy anazao raha mahazo anahy, vao mainka androso hoe, fa rehefa mandroso ianao dia anananao ny hery ahafahanao manohitra ny zavatra rehetra. Mivavakantsika amin'izao fotoan'izao Jesosy, tondra mivavaka nyity rahavavina ity izay Jesosy amin'izao fotoan'izao izay mandalo ady, marary ny vadiny, marary vazana, marary Jesosy mangataka tokoa izy mba hitombo ny finoana, satria ao anatin'izany tena misy fizahan-toetra tokoa, ary izany mihitsy ny tanjonao dia ny hampitombo ny finoana ianao, ahafahany mahita ny zavatra azonao atao. Jesosy malala, ao anatin'izao mihitsy ianao no tsy manary, anatin'ny ady mangotraka ohatr'izao mihitsy ianao no miteny aza matahotra. Dia Jesosy ao anatiny ny tahotra, ny orohoro, ny fisalasalana, ny fanontaniana, karazana fanontaniana aza velepetraka ao anatiny akory, fa tokana ihany ianao nefa laza fa homba azy mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao, satria efa nanolo tena ho anao izy, efa nivavaka izy, efa manomboka mitady anao izy. Jesosy mahingeta eta dia zava-dehibe aminao izany, ary fantatra inge fa efa ampelantananao ny fiainany amin'izao fotoana izao aza velanao hanana fanahinana dia kely aza, velanao hanana fisalasalana sy fieritrereana dia kely aza, fa eo ampelantananao ny momba azy rehetra. Ninina Jesosy mety fahasimbana, tômôbila dia afaka simba izany, olombelona aza simba, olombelona aza maty tampoka, fa aza vela izany Jesosy nanala ny hery ao anatiny na hakivy azy, fa ianao any hanonitra ny zavatra izay mety very eo ampelantanana ianao Jesosy malala, mba ahafahany mahita fa Andriamanitra tena tsara ianao, ao aminao ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy, voninahitra ny ao anao rehetra. Amen. Kely sisa maretatra amin'ny farany, anakiroa sisa dia hifarantsika rehefa avy. Tahito ny pasteur Vady mianakavy kely, saika mba hangataka vavaka fa amikoa akamaina bela zanakavy kely ato, nefa tsy voan'ny sery fa mijaly kely izy amin'ny tratrany ohatran'ny sahirana. Dia ny kozinako marary any amin'ny hopitaly, mivoaka sy miditra tsy fantatra hoe manina, fa toratorana manao radio tsy sy ninina, fa dia mangataka vavaka mba tena sitrany. Mankasitraka indrindranareo amin'ny fitondrana ambavaka. Jesosy ny hamaly fitianareo mianakavy kely. Amen. Entiny ambavaka Jesosy sany zaza izany izay marary amin'izao fotoan'izao, ary dia mikoa maina Jesosy androany ny ranao no angatanay hikorina ao anatin'ny tratran'izany zaza izany, ary dia hitondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy, analany izany koaka maina izany ianao Jesosy, analany aretiny ianao Jesosy, tsy fantatra inona no mahazo anazy, fa androany tahaka ny mametraka ny tanany eo aminao mihitsy amin'izao fotoan'izao, ary dia manala mandidy an'izany aretiny izany, hiala ao anatin'ny tratrany ao ny anaran'i Jesosy, hiala ao anatin'ny tratrany ao ny anaran'i Jesosy. Zavatra rehetra izay mety mahatonga an'izany koa maina izany Jesosy, angatahako eto anatrehanao izany mba ho diovina amin'ny ranao, ary dia tonga andram-pitsy maraina hitsahatra amin'ny anaranao Jesosy izany koa maina izany, tsy mitarika anazy, tsy mijanona ao aminy izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy mahazo mitarika aretina hafa, tsy mahazo mitarika fanaviana, tsy mitarika ninina, fa hiverina tanjaka izany zaza izany. Ankehitriny ihany koa dia mitondra mbavaka ny kozinany izay marary, ary dia mivoaka sy miditra ny hopitaly foana satria toratorana. Jesosy entina eto anatrehanao indray izany androany, tena tonononay amin'izany olona izany ny fanasitrana Jesosy malala, satria izany aretina izany matoa miditra hopitaly, mivoaka hopitaly,
dia tsy fantatry ny dokotera ary sitra ny fanafody ange zany Jesosy matoa mivoaka miditra raha sitra ny fanafody zany dia efa sitrana fa matoa tsy sitrana dia tsy fanafody ny anasitranana an'izany tsy dokotera ny manasitrana an'izany fa ianao ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka no afaka miteny dia tonga aminazy ny fanasitranana ary androany Jesosy angatahako mihitsiny mba rehefa tsy torana izy dia hiverina aminao ny sainy ary dia alala iantsony anaranao izy alala hitodika aminao izy alala hibebaka izy alala n'olo tena izy ary atao fantany fa ianao eo foana miandry azy an'olo tena miandry azy hitodika aminao Jesosy dia hositranonao ane izy ary rehefa sitrana izy dia hoentiny manompo anao ny tanjany sy ny heriny sy ny fahasalamany misaotra indrindra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rehetra any. Halleluia, amen. Tahiny Jesosy nareo mivady mangataka vavaka ho an'ny zanako mianatra any ivelany mba havita tanteraka ny fianarany fa sady miasa no mianatra. Ianao moa zany aiza raha tsy mahadiso ianao ilay nanoratra teo io tsy tononiko eto manko ny anaranao fa aiza moa zany ianao raha tsy mahadiso mba valeo aty amin'ny MP any Madagasikara zany ianao raha mba afaka andefasanao sarinao hoe tena sarinao ve le amin'ny comptenao sa misy sary hafa dia mba afaka fantatra tsara tsika amin'izay any raha mba mety mba fangatana ihany moa iny fa etsika mbavaka amin'izao fotoana izao mba afaka fantatra fotsiny tsika rehefa ohatr'izao dia mba mitombo eny ny fifampahafantarantsika rehetra tondra mbavaka ny zanak'ity rahavavina ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao izay mianatra sady miasa Jesosy aty ivelany ary dia tena ritma tokoa zany satria dia nany fotoana hipetrahana azy indrindray tsy misy faharerahana fa entiny ambavaka Jesosy voalohany indrindra mba ahafahany mandamina tsara ny programany ary dia havitany an'izany sady ho vitany ny fianarany no vitany ihany koa ny asany Jesosy omeo hery izy omeo courage izy Jesosy ampaherezo izy Andriamanitra ao anatin'izany ritma izany ary atao fantany Andriamanitra fa ho avy ny fotoana tsy rotoroto ohatran'izao intsony izy fa hijinja ny vokatry ny fisasarana izy Jesosy malala ary dia ho fifaliana ho an'ity reniny ity ho fifaliana ho an'ny fianakaviana amin'izany fotoana izany hoe vita sy tafita soamantsara ihany ny zavatra izay natao Jesosy entiny ambavaka mihitsy zany mba ho reharehan'ny fianakaviana Jesosy malala omeo hoe ny loza dia tsy ahakasika azy ny devoly dia tsy ahakasika azy ninona mety zanatsipika dia tavy ny devoly alefa afafy any aminany dia tsy ahakasika azy amin'ny anaran'i Jesosy fa ny herinao no ameno azy Jesosy malala ary dia havita soamantsara ny asany sy ny fianarany izy voninahitra ny eo anao reriana. Amen. Farany fa nisy voatonga vao teo farany tena farany ty dia vavaka amin'ny firenentsika dia tapitra mangataka vavaka ho an'ny zazakely tezay ko ato fa voan'ny tazo daholo izy ireo lahy-kely misaotra indrindra tahiny Jesosy tondra mbavaka nreto zaza rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao izay marary ny tazo dia entiny ambavaka Jesosy mba hositranonao ane izany zazany ho lalovanao amin'ny alalan'ity mpanompo vavinao izay mangataka vavaka ity androany eo an-tanany eo Jesosy io zaza io dia ny tanany dia misy ositra ary dia raha mipetraka eo amin'ny tanany ao amin'ilay zaza ny tananao raha eo ianao amin'izao fotoana izao raha tsy eo ianao dia tsy manenina androany Jesosy raha hametra tanana izy raha eo zany zaza zany dia misy ositra hidina mihitsy anatiny any ary dia ho sitrana amin'ny alalan'izany fametrahan-tanana izany io zaza ireo Jesosy ihany tena angatahany mihitsy ny fanasitranana angatahany mihitsy Jesosy ny fanasitranana hidina ao anatin'izany zaza roa lahy zany na rovy na tazo na inona Jesosy na gripa aretina ao anatiny ao dia kasio amin'ny tananao mahery izy kasio amin'ny tananao mahery izy tsy mbola fantany izany Jesosy tsy mbola fantany izany Jésus tsy fantany ianao fa ny herinao no fantany androany ary dia hikasika azy nasitrana azy Jesosy ary dia ho fantany Andriamanitra manomboka eo fa ay ve zany Jesosy izany ka afaka manasitrana ao anatin'ny aretina dia misaotra indrindra voninahitra ny eo anao reriany. Halleluia, amen. Ampafantaro an'ireny zaza ireny ihany hoe misy zany Jesosy izany na dia tsy tenenina ao amahanao aminazy mihitsy ara rehefa misy occasion nareo dia teneno kely anazy ihany hoe misy zany Jesosy izany ange azontsika hivavahana dia azontsika angatahana azontsika tena metrahana ny fiainantsika mihitsy
dia teneno anazy. Aleloia. Izay ny fangataham-bavakantsika androany amin'ny 12 ora sy 4 minitra izao eto Eropa. Dia tapitra reto ny fandarantsika fa hivavaka alohantsika hamarantsika fotoana ho an'ny firenena dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy amin'ny tolam-bavaka izay ho an'ny firenena malagasy izay tena mijaly amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Hivavaka izay Andriamanitra. Hitanao indray Jesosy ny siklôna izay mitady hiditra ao Madagasikara amin'ny alahady ho avy izao. Jesosy rehefa mieritreritra an'izany fotsiny izay tena indray hoe inona indray ny zavatra hitranga, ahoana indray ho potika indray ny teo ary mbola tsy voarina akory, ny traboina aza mbola maro anefa dia ho tonga sahady indray ny manaraka. Jesosy malalo mangataka aminao izay Andriamanitra. Tena fanasitranana ny ilain'ny firenenay, marary ny firenenay Jesosy, marary manaitaina ary dia tena ory sy mijaly ny vahoaka. Tsy misy andro miratra izay rehetra jerena dia fahoriana avokoa. Jesosy malalo mangataka aminao izay androany. Ampaherezo ny malagasy. Izaho misaotra anao satria na dia izao aza ny fahoriana iainan'ny malagasy dia tsy mbola nandre mihitsy izay hoe misy mamono teny isan'andro ao Madagasikara. Fantatrao ange Jesosy fa raha ny vazaha ange Jesosy miaina ny zavatra iainan'ireo malagasy ireo efa tapitra maty daholo mamono teny isan'andro satria tsy mahazaka ny zavatra iainan'ny malagasy. Fa izay misaotra anao fa tsy tonga amin'izany ny malagasy. Ny maty ny accident, ny maty ny famonoan'olona sy ny fahantrana sy ny anohanana aza efa tena hoe tsy fidiny fa tsy mbola hoe be dia be mamono tena na dia mafy aza mahazo. Ampaherezo ny malagasy Jesosy, ataovy mitodika aminao Andriamanitra, esory amin'ny fivavahana masirasira. Izay rehetra maty afanao, izay rehetra mangatsiaka ampibebao Jesosy fa ingeo ny faranao masina mihitsy mba hibebaka, hitodika aminao Jesosy malala. Fa ianao ny fanasitrananao amin'ny firenenay ary ianao no antenainay, ianao hanavaka an'izay rehetra mbola tokony ho avahanao ao Jesosy. Ny fianakavianay dia anisan'izany ary entinay ambavaka mba ho avahanao ny fianakavianay. Misaotra anao izay fa mbola malala hohanina foana ireo fianakavianay ireo, tsy mbola maty ny hany hohanina. Misaotra fa soavanao izany Jesosy. Misaotra fa betsaka tamin'izy ireo narary fa nisitranonao. Aleloia. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola hitanay ihany ny herinao na dia ao anatin'ny firenena faran'izay tena hoe mafy sy mijaly azy. Mbola mahita ihany izay hoe miasa ny Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery ihany Jesosy, rehetra azonao atao amin'ny malagasy dia ataovy. Angatanay Jesosy mba tsy hiditra ohatrony izany siklôna izany amin'ny lahady. Tena sakano Jesosy, tena raha mba azonao atao dia sakano tsy hiditra ao izany siklôna izany Jesosy. Amin'ny anaranao no anakanana izany satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Ianao dia mahay miresaka amin'ny tafio-drivotra sy ny ranomasina, mahay miresaka amin'ny rivotra ny siklôna, ny zavatra rehetra dia resahanao avokoa ary mandre ny feo anao avokoa. Mangataka Jesosy mba tsy hitondra fahampotehana intsony ao anatin'ny firenenay izany siklôna izany fa hiverin'ny dalana ary tsy hahavitany ninona ao anatin'ny firenenay Jesosy malala. Mifona ho an'ny firenenay foana izahay, mifona foana satria dia maditra ny firenenay, manloto, manota, maniratsiranao, tsy mirarahanao. Mifona sy mibebaka izay Jesosy ho an'ireo malagasy ireo. Misaotra anao ny hafiarahanay teto androany. Misaotra ny amin'ny zavatra izay natao teto, ny vavaka izay nasandratra teto. Fantatra efa tsy misy very eo anatrehanao ireny. Ary hitanao avokoa ireny. Na izay nangataka omenao Andriamanitra ny izay niren'ny fony. Na izay tsy nangataka, fantatra izay fantatra efa omenao anay izay mahasoa. Dia ho karakarainao foana, dia ho valianao foana ary ho jerenao akaiky foana ny momba anay. Na dia tsy nangataka vavaka izay dia ianao efa manao zavatra mahasoa anay ary ampoanay ny fahasoavanao. Misaotra ny hafiarahanay teto, ny voninahitra ny dera ny haja ny saotra hatramin'ny taloha indraika ho mandrakizay atolotra feno ho anao rery ihany. Misaotra iray io. Amen. Eny ary amin'ny 12 ora alina sy 13 minitra tapitra ny fandarantsika. Raha pitrondrayntsika miaraka eto, azadino ny fandarantsika takariva mahafinaritra amin'ny 3 ora tolakandro rapitso dia tahaka izany ihany koa ny fandarana vavaka fiambenana. Raha mbola tsy tonga any amin'ny lanitra Jesosy
moliaraka eto indrayntsika raha-pitso voninahitra n'Andriamanitra iray ihany dia misaotra anareo naharitra ny hainy teto hatramin'ny farany any naharitra ny vavaka teto tsy foany izao fikelezantsika hain'izao ry havana malala misy aminareo any Madagasikara ny akao hoe dia efa amin'ny roa zao fa mbola eto ianareo tsy zavatra kely izany fa tena lehibe ary dia Jesosy any amaly fitiantsika rehetrarehetra tsirairay avy isan-tokantrano io sambatany olona izay nanaraka an'izao fandaharana izao voninahitra ho azy irery ihany mankasitraka antsika rehetra haleloia amen